ny fanjakana, le autorité de l'État. Rehefa tena mafiorina io fanjakana io, ny fitantanana ny raharam-panjakana dia tsy ho voaozongozona, satria ny androm-panjakana rehetrarehetra manana ny heriny. Manana ny heriny avokoa ary tsy azo atao zany ny mamilivily azy ary na dia ny manararoatra ny fahefana zay misy eo ampelantanana entina anovozan-karena ho an'ny tena manokana. Izay zany no heverinay anaovana ya misaotra anao Andriamatoa Rasolofonjo Aingo, tsoroko aminao fa za dia tena mbola tsy nahenony hevitra ao mihitsiny. Marina zany. Tsy manao ninina mihitsy ve aloha sa manao propagande ihany? Efa hitanao ihany reo amin'ny gazety reny fa manao fa ny stratégie ako hafa. Eny ary. Ny hevitra tompoko momba ny lalam-panorenana. Eny tompoko. Ny lalam-panorenana no anisan'ny olana nitarika olana teto Madagasikara. Efa maro ireo lalam-panorenana ny sesisesy teto amin'ity firenentsika ity ary avy any no natonga ny olana hitantsika amin'izao fotoana izao fa io lalam-panorenana io no anisan'ny mahatonga an'izao disadisa ara-politika izao. Ka ny lalam-panorenana teto dia matetika nilovantsika tamin'ny ireo mpanjanaka napetraka natao copier-coller indraindray nisy ihany aloha ny fitsapana hevi-bahoaka amin'izao fotoana izao. Taloha nametrahana andreo lalam-panorenana fa na zany na tsy zany amiko dia tsy mifanojo tsy mifandrify tanteraka amin'ny ny fampandrosoana zay tadiavintsika eto Madagasikara zay zavatra zay. Ka raha zany ny filoha dia ny zavatra voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy mandeha mitsapa ny hevitry ny vahoaka any amin'ny faritra rehetra reny hoe inona ny tena lalam-panorenana mety ho an'ny malagasy. Satria ny antony lalam-panorenana petraka farany io zao lalam-panorenana ho an'olon-tokana fa tsy natao hoe ho an'ny malagasy. Zay natonga ny maro mitsipaka ny lalam-panorenana io ary hitantsika mivokany amin'izao fotoana izao. Ka ny lalam-panorenana eritreretiko atao dia lalam-panorenana mifantoka amin'ny fampandrosoana ny olom-pirenena voalohany. Faharoa, lalam-panorenana miaro ny fiandrianam-pirenena. Ny fahatelo, lalam-panorenana miaro ny zon'ny tsirairay. Ary lalam-panorenana zay mametraka ny vahoaka voalohany fa tsy ny mpitondra na ny mpanao politika amin'izay fotoana izay. Ka zay no hitako hoe tsy maintsy reo ny fototra voalohany tsy maintsy jerena amin'izay lalam-panorenana ho apetraka eo satria ho antaniana ny olom-pirenena tsirairay amina fomba zay tokony hanaovana azy fa zay no hitako fa problème eto amin'ity firenentsika ty. Ya misaotra anao raha ravina ny resaka reo rehetra dia hikitika lalam-panorenana daholo nareo mba tsy ilazana hoe anovan'io sy hanolotra lalam-panorenana vaovao dia ilay fitsinjaram-pahefana zany tena ifatoana any zany tena hita hoe problema antsika malagasy amin'izao fotoana izao tsy mitsinjara ny fahefana na ara-bola na ara-pitantanana fa dia mivangongo eto andrenivohitra aty amin'ny fanjakana foibe avokoa. Fa ity ny hany fanontaniako amin'le resaka institution samihafa amin'izao be dia be zao ny institution misy le hoe institution émergente maromaro ahoana ny hevitrareo amin'ny fohifohy avy ngambany amin'izay monsieur Rasolofonjo indray ny anomboantsika azy dia avy eo mifamatipaty eo be dia be zao le institution émergente inona avy ny institution heverinao fa tsy maintsy tokony hisy ao anatin'ny lalam-panorenana. Ny institution ne olona daholo ny eo ambadika an'izany rehefa tsy olona vanona tsy olona mendrika ka olona tsy nieritreritra no hoe ametraka ny tombotsoa-pirenena tombontsoa ny olom-pirenena tsirairay aloha dia misy foana ny olana izay zavatra zay na apetraka ao faran'izay ny institution faran'izay tsara indrindra ara rehefa ny olona mitantana no tsy vonona ametraka an'izay sy andray zay andraikiny zay nametrahana azy teo dia hitantsika foana fa mitovy foana ny vokatra. Zay no ka mbola tsy afaka hamaly an'izay zavatra hoe inona ny tena institution satria mbola miverina amin'ny zavatra nylazako teo hoe mila mijery tsara
hoe inona marina ny zavatra tokony apetraka eo, inona ro institution, io institution hoe Sénat, Assemblée, Conseil économique et social, na zavatra tena mitovy ary mifantoka amin'ny kolotsaina malagasy sy ny fomba fisainana malagasy. Zay zavatra zay tsy afaka amin'izao fotoana izao hiteny aminao hoe zao no tena izy, satria efa betsaka ny zavatra nandramany, fa mbola mitovy foana, mbola manao sur place foana tsika hatramin'izao fotoana izao. Jean-Maire Berziky, fanontaniana mivantana ho anao, ohatra zao le institution émergente tiako tenenina CFM, ohatra tena ilaina vinya ary raha ilaina ahoana ny fomba tokony fiasa, fa voakina foana zao ny CFM atao ao. Ny CFM dia tena ilaina tokoa satria ilayntsika ny fampihavanam-pirenena, ary tsy maintsy atao ao anatin'ny lalam-panorenana ny fomba izay hiasany sy ny fomba izay anendrena na hifidianana izay olona atao ao anatiny ao. Izany no mahatonga ny fanakianana amin'izao fotoana zao ny fomba fiasany sy ny fomba fanendrenan'ilay olona. Amiko a dia tokony olona avy amin'ny sokajin'asa tsirairay avy no tokony mandrafitra ny CFM sy ireo manana adidy lehibe ara-drazana sy ara-piarahamonina, ary ao koa ny manam-pahaizana araky ny fiarahamonina, zay tokony ao. Izay zany mikasika ny CES, fa misy kosa androm-panjakana zay hitako fa tsy dia misy ilana azy a, dia ny Sénat. Amiko zany a dia tsy tokony hisy tsony mihitsy io a, satria ao ny tena fanaovana ny réservoir nantoko politika. Rehefa tsy manana hery amin'ny hafany dia ao olona tendrena daholo ny anatin'izy io ao a, ary tendreny ny manam-pahefana ambony. Zay zany a ny tokony tsy hisy. Misy anankiray koa tokony hisy hatrany dia le CES. CES koa dia zavatra ilaina dia ilaina amin'ny fahitako azy. Reny moa institution consultative fotsiny reny raha tsy diso ahako ya. Zafo Jean-Louis. Ny pouvoir misy zao manko a, misy ny pouvoir judiciaire, misy ny pouvoir législatif, misy ny pouvoir exécutif. Fa za zany a tsy fantatro amin'ny maha technicianina anahy tokony misy ihany ny pouvoir consultatif zany. Zany hoe le zavatra ataon'ny fanjakana zany a tokony anontaniana ihany technicianina ihany ohatra amin'ny pouvoir consultatif, anontaniana hoe mety ho an'ny firenena sa tsy mety. Ohatra ataoko ohatra hoe nisy zao vaovao farany teo hoe fantatra antsika rehetra hoe ny fitondrana malagasy dia nanao contrat amin'ny chinois ohatra hoe mombana 330 bateau de pêche ohatra. Mety ho an'ny firenena malagasy ve sa tsy mety? Inona no tombontsoa antsika amin'io fa tsy le filoham-pirenena fotsiny na zareo mpitondra no manapaka fotsiny amin'io agny. Ka zay ny ilana le pouvoir consultatif. Nisy ohatra hoe ny fivarotana tany ohatra hoe ataoko hoe tany Soalala ohatra, le fer. Inona marina no tombontsoa ny firenena malagasy amin'io? Dia manome ny aviny le pouvoir consultatif ohatra composé na technicien sy manam-pahaizana hoe inona marina no tombontsoa antsika amin'io zay vao tanterahan'ny fanjakana. Ohatra regny hoe tany amidy amina je ne sais pas amina firenena hafa na inona hoe mety amintsika sa tsy mety. Fa amin'izao ne dia tonga dia hoe mivoaka fotsiny dia hoe zao ndray olona nataon'ny fanjakana dia samby eto antsika ohatra. Ka aminahy manokana zany misy pouvoir anankiray ihany ilaina io hoe consultatif io a, misy technicien nao na misy juriste na misy inona dia mba misy approbation an'io ohatra faneken'io pouvoir io a, zay vao réalisena le zavatra fa tsy hoe ny filoham-pirenena izy ohatra hoe tsy voaterany le filoham-pirenena ka hananany mariny na misy tombotsoan'le conseiller technique ny manodidina azy eo a, dia ny firenena no lasa ohatrany hoe tsy fantatro. Zay ya isaky nisy fanapahan-kevitra ho raisin'le fitondram-panjakana na filoham-pirenena ve zany dia hiera foana ny amin'le hoe pouvoir consultatif izy. Tsy ho lany ve ny andro, ny antony fidianana anao zao a dia ianao fa manana programme anao dia rehefa manatanteraka an'iny anao dia efa tsodrano efa azonao tamin'ny vahoaka tamin'ny alalany fifidianana anao. Fivarotana tany ohatra, tany razana, fantatra antsika zany. Maro ny mikaikaika amin'izao hoe lafo Madagasikara ohatra. Dia iza ny responsable zany amin'izany? Le président. Ka aminahy zany a misy zany ny président ohatra hoe sérieux.
misy ny tsisy ireo amina misy zavatra fanapahan-kevitra nataony filohan'ny pirenena reny a misy tsisy tombotsoan'ny malagasy akory ka ohatran'izay zany izy tsy fantaro hoe zay eritreritra satria io manko a tsy maintsy magnontany ny hevitra ny rehetra satria tsika demokrasia hoe mety sa tsy mety fa zavatra hitako aloha misy zavatra nataon'ny fitoram-panjakana zany a tsy mety fivarotana tany zany a zany tsy tokony fanjakana reny manapaka amina projet anankiray a any amin'ny faritra anankiray ohatra tsy maintsy antanina na de hoe minimum ary zany mahatonga anay mitaky ny fizakantena arabola sy ara-pitantanan'io a ny projet rehetra atao any amin'ny faritra ohatra de tsy maintsy mahazo approbation alalana agny amin'le faritra fa tsy hoe signature avy ety amin'ny ministère ny aménagement du territoire ohatra de lafo ohatra ny tany agny androy ohatra lafo ny tany agny amin'ny faritra tsinanana ohatran'izay zany ohatra de tsy mety zay zany mahatonga ana miteny hoe misy zavatra tokony eritreretisika amboarina ihany izy io a tsy hoe zarery ny tokony anapaka ohatra fa isika malagasy rehetra ya sotranao raha matoy alian'ny bezaza ianao teo ny fahinoko anao a akoatran'ny senazy everinao fotazomina anampy institution hafa koa ianao am'le hoe fitantanana ara-drazana zany hoe le sena ihany io a fa amin'ny endriny vaovao tsy amin'ny endriny zao zay olona indraindray a tsy représentatif n'le toerana misy azy akory fa nitendrena fotsiny fa ny zavatra fantatra de ireo olona sojabe tangalamena fantatra fa ireo ny tena représenter le olona ny toerana misy azy na ara-kolotsaina zany na ara-fombandrazana sy ny sisa sy ny sisa ary mitantana ihany koa ny fomba malagasy fa misy koa le conseil zay mitovitovy ihany amin'ny resaky le ranada farany teo fa ny antsona azy hoe conseil des experts atao io zany a asiana ny expert isan-karazany amin'ny domaine rehetra satria ny président de la république akory tsy hoe anjely na andriamanitra ka ny décision ho raisiny a dia décision zay ho an'ny firenena rehetra ho an'ny firenena iray manontolo ka tokony ho tombontsoa foana ho an'ny Madagasikara ka tsy maintsy misy étude fa tsy hoe mandeha anjamba ny décision ho raisina za de miombokevitra amin'iny ka tsy maintsy asiana an'izany hoe conseil des experts rehefa resaka tany ny resahana de expert mikasika ny tany inona ny tombontsoa technique étude à l'appui inona ny lesoka inona de amin'izay zany a en connaissance de cause ny président mandray an'le fanapahan-kevitra fa tsy hoe miteniteny fahatany izay indrisy mahazatra atsika de mampiditra ny Madagasikara any anatin'ny lavaka ka hijanona aminao ihany ahako ianao zao candidat ho filoham-pirenena zany hoe efa manana programme ianao ny programme anao ve akapobeny fotsiny fa rehefa tonga eo zany ianao vao iantsony expert ahoana ny réalisena an'ity fa tsy mbola misy zavatra efa atsipiriany détaillé efa manana programme tokoa fa eny am-panatanterahana betsaka ny zava-baovao izay tsy ianao ngamba no atoroko an'izany ny vina efa misy antsipriany mazava ho azy fa tsika akory tsy hoe mpaminany ka hafantatra ny antsipriany rehetra amin'ny fotoana rehetra ho avy fa tsy maintsy misy foana zava-baovao proposition de marché ho an'ny Madagasikara ohatra inona ny antony idirana ary inona ny antony tsy idirana tsy maintsy atao antsipriana étudiena zany zavatra rehetra zany mba ho tombotsoa ny firenena ka de ohatran'izany daholo ny fandraisana fanapahan-kevitra rehetra mba tsy ho fahatany ny fanapahan-kevitra raisina ho an'ny Madagasikara Ratsetson Jean-Jacques za tsy valafatra amin'io satria araka ny teneniko teo isy fanitsiny eo amin'ny voalohany ahafahana miasa de rehefa avy eo tsika afaka manomana mety tsy lalam-pandroena nge ny anarany mety hoe dina-pirenena azadiny fa rehefa miteresaka lalàna ianao tsisy manaraka io lalàna eo fa rehefa ataonao hoe dina ampiarin'ny olona indrindra fa ny amin'ny faritra manaraka daholo ny olona tompoko imbe Serge amiko angamba ny namana Androaravojanahary ny fanontaniana tokony apetraka hoe inona le efficacité n'ilay institution na consultatif io na institution hitantsika amin'izao io inona le efficacité afaka manao consultatif ny sy namana teny consultatif raha tany Washington misy ny atao hoe Council Foreign Affairs izy io na ininona ny politika ny ministère des Affaires étrangères miengagé politique izy à l'étranger tsy maintsy miconsulte
io institution consultatif zany hoe misy asa ampanaovina azy ireo eto amintsika nisy laza atao ny CFM fampiavanam-pirenena fa izy aloha ny ampiavanina izy le ampiavanina aloha mbola tsy nahita mihitsy le gasy amin'ny gasy nampiavanina le gasy ny tany ny nampiavanina le gasy ny culture ny nampiavanina mbola tsy nahita an'izany ka na inona ny institution créenao ao na inona ny zavatra ataonao ao rehefa tsy voafaritrinao le efficacité an'le zavatra ataonao tsisy dikan'io esorinao ny sena créenao ny zavatra anankiray indray raha fa tsy ao le efficacité an'le zavatra zay ngamba no hitondrasako azy ia misotranao ivadika raha sitrakareo aloha hevitra hafa isika ady amin'ny fahantrana raha tsy etson Jean Jacques no anomboka azy raha tsy misy mahadiso eny tompoko ady amin'ny fahantrana programako tsy miady amin'ny fahantrana fa miady amin'ny fampahantrana ny anton'ny fahantrana zany miady amin'le fototra iny mahatonga amin'ny fahantrana eto Madagasikara tsy misy afa-tsy ny fienan'ny sandam-bola malagasy dia zay ihany ka rehefa tonga eo zay nanaovako engagement raha ivolana hitsanganan'ny gouvernement tako hidina tsasany ny vidiny entana rehetra farana avy ivelany solika ny PPN ny vary menaka ny siramamy ny fanafody tracteur ny kibota ny rehetra nataoko engagement eo efa mipetraka any amin'ny anivon'ny HCC ty misy taratasy fizarana amin'ny olona efa mipetraka ny anivon'ny HCC ny taratasy fametram-piarana amin'ny teny hoe rehefa tsy vitako eo esory amin'ny tero aka za rery amin'ny candidat iny amin'ny 30 tsy mamatotra amin'ny malagasy 5 taona ray volana aloha dia anatin'ny 2 taona mbola ho ampidiniko atsasany indray ny vidiny entana rehetra farany avy ivelany dikan'izay hidina hatrany amin'ny ampahefa ny vidim-piainana karama tsy mihetsika zay nahatonga ny fanalana ny fahantrana voalohany ny anaovana an'izay foanako midina ny marché interbancaire de devise na ny tsenam-bola vahiny eo amban'ny fahefan'ny banque vahiny didim-panjakana nanaovana an'izay satria didim-panjakana no nametraka ny midy io ara-panjakana nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny 4 faran'izay tsoranga io fa avitrina ara-politika na ny gouvernement avy zao taon'izao ara manao an'io vitan'io mifotsika rapitso midina sasany amin'ny vidin'ny entana rehetra afarana avy ivelany tsy magie zany raha manendry olona ianao au emploi de l'état manao didim-panjakana ianao rehefa sorinao amin'ny toerana izy manao didim-panjakana ianao manafoana didim-panjakana voalohany tsisy valaka amin'izay magie ve zay tsy magie zay le fidinan'ny hoe fa ny vidin-javatra rapitso no magie tiako tenenina hoe ahoana ny possible an'izany mahapossible an'izay dia tsotra raisiko ohatra ny lasantsy fa io zany ny tena zava-dehibe raha amin'izao fotoana izao ny 1 euro mitakalo 4,000 ariary eto amintsika 4,000 ariary ny litre lasantsy zany hoe takalona 1 euro ny vidina lasantsy 1 litre rehefa ataonao didim-panjakana miteny ianao hoe 1 euro ihany ny vidiny any ivelany iny tsy afaka iteny amin'izareo tsika hoe ampidiny 50 centime fa mahandro zay 1 euro ihany izy miditra eto fa le takalony 1 euro no azonao amin'ny didim-panjakana atao hoe tsy 4,000 ariary tsony fa 2,000 ariary matiantoka ve ny mpivarotra solika ary mitovy amin'izay daholo mpivarotra rehetrarehetra tsy matiantoka izy satria nahoana na le stokny ary amidiny 2,000 ariary iny 2,000 ariary iny 1 euro ihany iny tsy maty izy tsy nahazo fa raha mbola mivarotra an'iny 4,000 ariary izy dia mivarotra azy 2 euro raha rany lalàna manao marge abusive na maka tombom-barotra tsy azon'ny lalàna ekena iny zany tsisy ifandirana iny mitovy amin'izay rehefa midina sandam-bola ny epitso dia miakatra mividiny entana tsisy taitsotsika rehefa ataony fanohatra amin'izay ny epitso midina mividiny entana mazava ho azy tsisy olan'izay zay ihany no ahafahantsika tafavoaka eto tsy maintsy ampidinina ny vidiny entana ny karama tsy mihetsika dia zay ny fanalana ny fahantrana eto Madagasikara fa ny zava-dehibe ao anatin'izay dia tatafahaverina amintsika ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy na ny ariary tsika indray miverina tompony izao tsika miteny zao matsy tokony fantatry ny olona tsika tsy tompon'ny ariary rehefa mila ariary ny fanjakana voatery mindrana devise any velany hividianana ariary eo amin'le midy io midy ho foanako eo zay mahatonga atsika hoe mila famatsiana vola avy any velany rehefa foanako io ny zavatra rehetra vitan'ny ariary ary ny zavatra rehetra eto Madagasikara vitan'ny ariary tsy misy euro na dollara mihodina eto ny zavatra rehetra vitan'ny ariary mifampirara mivantana amin'ny banque foy be ny gouvernement tako dia mivoaka ny ariary fa tsy mila famatsim-bola avy any ivelany intsony
zay misy moneny monsieur Ratsetsona ny leitmotivany zay misy ny azy ny tena hitondrany ny fampelezakevitra sy foto-kevitra fa ty le hoe engagement fa manino anao nanao engagement nefa tsisy nitaky anao an'izany. Tena marina satria zao tsika zatra foana miteny hoe tsara dolo ny vina ny candidat déjà diso zany ny vina tsara dia ny vina tanteraka raha nitendra valomanana tamin'ny andro azo 4 ela dolo isa-tokantrano tsika tsara ve le vina ratsy satria tsy tanteraka raha niteny le ranga mbola candidat amin'tao zao le filoham-pirenena niala teo 3 volana dia vita ny délestage tsara ve le vina ratsy satria tsy tanteraka iny ange tenina tsipy tenina tsipy tsy miteny ninina rangaha zay mahatonga miteny hoe mila antoka le vahoaka malagasy satria efa leo fampanantenana pokaty amiko raha teny atsipy ohatr'izay anao an'izao omeko vola mibianjotra anao an'izao sy ny sisa ny sisa tsy vina zany ny vina dia miteny ianao hoe ho ataoko ty dia ny vinako zao raha ivolany itsanganany gouvernement ako midina atsasany mividin'ny solika ny ppn ny vary menaka ny siramamy mifanafody ny cubota ny zeziky raha tsy vita io miala ho azy satria efa napetraka any amin'ny HCC ny fametram-pialana miteny hoe rehefa tsy vitako io asory tsy fametranam-pialana direct nge io miala raha tsy vitako ny vinako mijanona eo amin'ny toerako raha vitako ny vinako ary vitako io satria didim-panjakana no naovako an'io. Sotranao misy le fitenenana hoe ny fampanantenana dia trosany ananan'olona troso ianao rehefa mampanantena mahariny zany imbe jovial namana joara ataoko angambany laniko eto angambany 20 minitra nazavako an'io ngambany anao tsy tsina kely any dia manjary miahaka fotsiny satria na ny antony io manko débat mandeha ny amin'ny ainao manjay rehetra ny midy za aloha tsy ana foana ny midy marché intermédiaire de devise tsy hofoanako satria na ny antony eritrereto fotsiny za monko tsitra mitery resaka teknika économiste salaminamanato spécialiste en finance internationale zavatra razaiko fotsiny tsotra hoentiko amin'ny resaka simple le izy mba afantaran'olo an'le izy raha ohatra atsika ka mivarotra lavani ataotsika ho any États-Unis ina ny PN'le olo izy avy tsy ny dolara tonga eto amintsika le dolara dia ina nataotsika inona moa le marché intermédiaire de devise échange aneny ao afaka hoentsika any amin'le faux débat le zavatra raha tsisy io midy io dia ataotsika aiza le dolara hoentsika eny atsena eny ivarota avarotra eny zay fotsiny aloha entsika eny anosy be vidianatsika tomaty sy ny salady zay aloha voalohany indrindra hidina antsasany ny vidim-piainana fantatritsika fa Madagascar importateur fa tsy balance commerciale atsika déficitaire zany hoe importateur atsika plus on importe atsika noho ny mi-exporte zany rehefa mi-importe tsika tsy tsika no midéterminer an'le prix raha izay aloha fa ny any ny déterminer an'le prix mpivarotra zany hoe manafatreta tsika dia zay vidiny any ividianatsika azy ataotsika hoe 1 euro ny ividianana azy aty dia hoe 1 euro fixeny izy hoe 20 000 francs 4,000 ariary fa zao kosa adinontsika ve ny crise nisy tany Argentine adinontsika le crise financière tany Argentine ny même erreur ohatr' zany le ny tany Argentine na atotonga ny toe-karena zareo adinontsika ve reny io parité fixe io ny erreur fondamentale de la théorie économique io nefa nampiasain'ny firenena rehetra efa ny alana rehetrarehetra mbola hitatsika zao any Venezuela mbola hitatsika zao tsika tsy andeha lavitra hitatsika ho Venezuela koa ny zava-misy amin'izao fotoana zao mais zay manao an'io lasany raha tsy madiso za te andefa ny ady hevitra monsieur Imbe manakambara momba an'izay ve Ngaratsetsona azafady tsy manina aloha mba isy ady hevitra aloha isy ady hevitra anao tena mampalelo raha eteko arena miteny an'izany angamba ny fianarana aratsika tsy mitovy eny tsy mitovy mihitsy ny ahako école pragmatique zao tena mampalelo raha izy fotsiny ampitahiko mba azahoan'ny olona tsy nanao économie an'le izy talohan'ny 470 nanana fiandranam-pirenena tamin'ny vola malagasy tsika ny amiral didiratserika namela trosana 5 milliards de dollars fa rehefa nazo devise avy any velany izy tsy nividianana ariary ny nandaninandreo fa afaka nanao foto-drafitra asy izy tany amin'ny ronjato tany ny société de tantsangana ry lalasoa ny odimasy ny karazany afaka mividy entana be deabe izy rakotry ny bus Madagasikara
nahazo tracteur daoly any coopérative natondratsiraka le fitantanana tsy nety resaka hafa fa mahazo devise tsika 5 milliards de dollars antrosana velany dia oentinao aiza le devise oentinao aiza zay ne izy le devise oentinao avy any aiza izy rehefa tonga eto le devise tsy atakaly vola gasy fa atao tahiry dia rehefa mila nanaovandratsiraka azy atanao tahiry izy tonga le devise zay valio aloha atanao aiza le devise ividianana entana tsy ananantsika eto Madagasikara atokana apetraka amin'ny banque centrale satria eto Madagasikara tsy mandeha fa tsy ny ariary tsy mila takalo ariary iny mipetraka iny dia navitany usine 200 usine tany navitany nividy milliers de tracteur amina rivony navitany nividy bus amina rivony tonga ny midy 1994 efra sivifolo sy vatsirivo nanomboka teo hatrany ny sivy sy roa arivo 7 milliards de dollars nitrosana ataotsika nividianana ariary fotsiny tsy misy na fotodrafitra sayara nitsangana tsy nisy nahitana ray ara ny vovidy eritrereto fotsiny hoe ny fanjakana nindrana 7 milliards de dollars tompoko ny jirama orinasa-panjakana tsy nahavidy na transformateur ray aza zay ny tsy azo ekena non eo am'le gestion fitantanana azy zay ny olana resaka gestion zay 7 milliards tsy tokony tsy avitana amin'ny transformateur raha na mauvais gestionnaire tononanao satria zareo tsy anazy fa tsy hoe zay ny anafolana midy miditra mivoaka ne tsy zany inona ny anafolana midy meo le raison anafolana midy aloha hiteny rehefa miteny ny FMI fa mamatsy rehefa miteny ny FMI fa mamatsy 20% ny budget malagasy ariary ange io vatsiny io ary tsy ariary akory nomeny avandry raha ataontsika hoe 6 000 milliards ny 80% budget malagasy amin'ny 2018 vatsin'ny FMI 6 000 milliards tsy 6 000 milliards d'ariary nomeny fa ny équivalent io amin'ny euro 1 milliard 250 millions d'euros nomeny rehefa tonga eo ny 1 milliard 250 millions d'euros ividianana ariary any amidy ameny an'le 6 000 milliards d'ariary afatsika miasa tsika zany ny vidin'ny volatsika amin'ny banque vahiny tsy manana an'io kory izy fa vao mamorona azy za tsy manaiky an'izay intsony rehefa ariary ny ilaiko eto Madagasikara ny banque centrale mamoaka ariary ny devise azoko avy any velany raha misy mitady hividy tracteur ividianako tracteur ividianao le tracteur izy oentinao tsara lalàna zany le izy ividianao tracteur dia miaraka amin'ny devise tsika aveo zao feny devise atao amin'ny mity feny devise feny devise tsika zay atao amin'ny mity za aloha zay feny devise tsika zao satria ao amin'ny mity ary manina ary ny anjera 6000% volatsika zao tenenako amin'iny politique monétaire iny aza fangaro ny midy sy ny politique monétaire l'équivalent ny monnaie-tsika zay le zavatra tsy mety zay le politique monétaire afaka azavaiko aminao hoe inona le politique monétaire mahatonga an'io sadambola mitokana io fa tsy hoe resaka midy tsy any mihitsy faux débat mijanona am'izay nareo rola izy aminareo efatra menada no aloya na manana hevitra hafa mahakasika an'izay resaka hoe mity foanana na tsy foanan'izay tsisy manakambana madame Bezazy monsieur Berzik manam-pahaizana maro mikasika ny toe-karena zay ao ka dia ataoko fa manana ambara mikasika an'izany izy ireo fa amin'ny fotoana zay mamety azy sotranao iaingo rasolofonjo na ohatra raha hoe mba manana traikefa koa amin'ny finance aleo tsy hiditra amin'le débat satria tsy zay ny resaka hoe tsy zay mifantany napetraka ao fa hoe ady amin'ny fahantrana monsieur Zavao resaka midy aloha mba maneho hevitra raha ohatra misy io aloha tsy afenina aloha fa matoa ny itsika io mahantra misy problème zany amin'ny resaka financier fa igny dia aleo apetraka amin'ny zareo tena mahay toe-karena ohatra igny mirésoudre n'igny problème igny ary manana an'izany zay zany ka io tsy ho problème io tonga dia hijanona aminao ady amin'ny fahantrana ary ty zany tiako resahana amin'ity fahantrana ty Madagasikara ty maninona i Rwanda tafavoaka tamin'ny fahantrana maninona Bangladesh tafavoaka amin'ny fahantrana maninona Ethiopie tafavoaka amin'ny fahantrana Banque mondiale sy FMI aby nefa no miankadre an'ireo firenena ireo ary maninona Madagasikara mihemotra ary ankehitriny dia anisan'ny firenena efatra farany mahantra eran'izao tontolo zao satria ny mpitondra fanjakana amintsika mihitsy no tsy mieno ny conseil ameny Banque mondiale sy ny FMI ohatra tiako tenenina aminareo efa misy ampolo taonany maro zany ary fantatry n'le manam-pahaizana rehetra ary eto ny antsoako ny honnêteté intellectuelle antsika malagasy ny Banque mondiale sy ny FMI dia manome tatitra fa i Madagasikara ny firenena tokana eran-tany manome vola kely indrindra ny commune ny ntsika zany dia eo amin'ny 300 ny volam-pirenena no amena ny commune 1693 ho an'ny Afrika
eo amin'ny 16% na 40% ho amen'ny Afrika ny communeny. Ny Japon sy Suisse ohatra agny amin'ny 50% na 65% no volan'ny mpanjakana no amenan'ny commune. Fa ny antsika ny 3% isika zany ny firenena tokana eran-tany manome vola kely indrindra ary manao rappel an'io ny Banque mondiale sy ny FMI isan-taona ary fantatry le manam-pahaizana rehetra zany na amin'ny ministère du budget ary isorana mofa mamoaka ihany aloha ny technicien du budget mamoaka ry zareo hoe tsy mety izy io fa tokony apetraka io décentralisation budgétaire io. Ka izay zany ny tenenako hoe ny fitondrana antsika ihany no mampahantra antsika malagasy ary mampalahelo ane za mahita antsika malagasy hoe botabota tsara tare na ny lehilahy na ny vehivavy fa isika tomboko lasy tomboko vavy de firenena efatra farany mahantra eran-tany ka tokony asaitsangana isika cadre miantso ny honnêteté intellectuelle antsika raha tsy mitsangana antsika tsy hitavandra olona any ivelany anavitra nyty firenena ty fa tsy maintsy isika malagasy ihany ka noho n'izay zany dia tsara masamy teny fa ny erreur zay mahazo antsika zao tsy tokony hiandraitsony amin'ny taranaka faramandimintsika fa ho lasan'olona ny tanitsika ary atsika ho toravan'olona amin'ity tany ty raha izao no mitohy. Ona de matosavao metraika mivantana amin'ny ady amin'ny fahantrana ve ny décentralisation budgétaire. Tena miantraika mivantana mihitsy satria io budget de l'État io ani avy any amin'ny commune ane avy any amin'ny commune ane io vola io tsy ny gouvernement nanao an'io vola io fa avy any amin'ny commune tsirairay karaha ohatra ve le karaha ohatra ka atsaraina zany ny fotodrafitra asa amin'ny commune afahany magnatsara ny vokatra eny aminy dia hiatsara ny fotodrafitra asa ataoko anao fotony ohatra hoe ny commune rural ohatra eny ambanivohitra raha ny vola miditra eo aminy anagnatsarany tohadrano ohatra le canaux d'irrigation anomagna ny vokatra masomboly ho an'ny mpamboliny dia fa itombany le vokatra aminanjy ary anankarena le tantsaham-pamboly ity an-tanan-dehibe ohatra io problème na embouteillage Antananarivo eto any commune urbaine any tokony amahany io fantatriko manam-pahaizana maro eto Antananarivo miaraka amin'ny architecte tokony anao cité d'habitation fa tsisy vola le commune na angalany fako aza eto antsika ne raha vao misy zavatra misy vola dia ohatra avena ny samy vamo ngamba mangala fako tokony ny commune ma responsable amin'io commune ny responsable amin'ny fanatsarana ny tanàna ny Antananarivo ka tokony ny vola raha ohatra ne ka hoe ny 50 isan-jato ny volan'ny commune ny Antananarivo nagnatsarana ny tanàna ty tsy ohatra zao ity fa ny fanjakana fohy be hoa 5 isan-jato 95% ampelatagnan'ireo ministre zay no tendrena dia ho gaga ve itsika raha izao ny fahantrany firenena sota tomboka ya madame Elane Bezazy politique ankibony ny piso ty hatramin'izay mbola hotoizany zay sa mazava ho azy fa mbola hotoizany mikasika ny ady amin'ny fahantrana aminay dia famokarana ihany aloha ny voalohany indrindra dia faharoa ny fialana amin'ny fitantanana mitongilana sy feny kolikoly zay ny fomba hiadivana amin'ny fahantrana fa raha na dia misy aza no mety ho miracle vokatra zany action fanafonana ny midy zany ao anatin'ny fotoana fohy dia tsy le ray volana ny any no hitako fa raha ohatra ka tsy misy famokarana zany hoe le économie réelle dia mbola zavapoana mety amin'le ray volana ihany izy no miroborobo be vokatra le économie le finance fa iny zavatra tsy marina iny fa tsisy afa-tsy ny économie famokarana tena izy no mampandroso firenena ka noho zany ny anay dia politika ny kibo tsisy zavatra hafa moa dikan'izany fa famokarana ary mifantoka amin'ny fambolena aloha voalohany indrindra ary koa amin'ny indostrie maivana tsika zany efa tara raha mbola hiditra amin'ny karazana indostrie hafa satria tamin'ny fotoanan'ny republika voalohany tsika nanao montage na automobile teto ary raha ohatra ka nitohy izay politika zay mety itsika satria nitovy tamin'ny Corée du Sud tsika tamin'izay mety tsika no nanondrana Toyota tsy Toyota moa zany fa Hyundai sy ny zavatra rehetra ohatran'izany kanefa rehefa niongana ny republika voalohany dia naongana tanteraka ny zavatra rehetra miaraka aminy eny hatramin'ny famokarana ny roasina daholo ny olona rehetra nanana usine satria hoe tsy malagasy dia efa tara zany tsika tsy afaka mirattrapen'le retard intsony ka ity fambolena ty zany ny tena zavatra tokony hifantohantsika ary ny industrie maivana dia ny
fanodinana akora fototra farafaharatsiny mba ho isy valeur ajoutée na dia amin'ny emballage aza satria tsika zany ohatra fotsiny a mahita an'le mahabibo reny a any andafo any amin'ny supermarché lafo be paquet kely ohatran'izao mandeha amin'ny 5-6 euros satria maninona nefa ny aty zany mora kely satria resaka emballage fotsiny samy mba mahay mitony mahabibo na gasy na vazaha fa maninona ary zavatra ohatran'ireny zany a tokony mba vitatsika eto dia ny ezaka tokony ataon'ny fitondram-panjakana dia tokony mitovy amin'ny tamin'ny andro taloha hoe ny fitondram-panjakana mihitsy no manao ny encadrement ny tantsaha tamin'ny alalan'ny service civique izay développement intégré inona ny dikan'izany manampy eny fotony fitondram-panjakana mitondra ny service fanjakana rehetra mihitsy dia ao satria rehefa hita hoe misy site tsara anaovana fambolena dia alefa mandeha any le ponina dia foronina le tanàna dia atao tanàna urbanisé zany hoe asiana lalana asiana jiro asiana rano asiana lakan-drano asiana tohadrano be da be ny tanàna ohatran'izany ny foroniny ny première république zay ny ataoko hoe miala amin'ny maizina miditra amin'ny mazava satria mitoerana tsy mbola nisy tanàna no foronina tanàna ary zaraina amin'ny tantsaha ny tany tamin'izany fotoana izany izy dia mandeha amin'ny 10 hektara isaky ny fianakaviana dia rehefa feno moa ny fepetra ma commune ny commune amin'ny isan'ny olona zany dia mifindra indray mamorona tanàna hafa dia tsy miady tany zany le olona tsy mivangongo amin'ny toerana ray satria manao ezaka le fitondram-panjakana mba iviabiliser tanàna be da be ka noho izany dia manjaka amin'ny tany ny malagasy izay tsy zany akory ny ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa tsy mamorona tanàna mihitsy satria mitetika foana ny varotra tany amin'ny vahiny satria misy zavatra foana manko any ambany tany ka io service civique io zany a dia ao ny service fiompiana mazava ho azy fambolena izay manao encadrement technique ny tantsaha manoro ny tsena anatiny le zavatra ho antsika eto Madagasikara ny tsena fanondranana manoro ny vidiny vidim-bokatra manoro ny teknika tokony ambolena azy ary mamporisika amin'ny fanaovana coopérative satria zay mihitsy natonga ny Madagasikara nanondrana vokatra betsaka tamin'ny première république dia io resaka coopérative io satria io zany no mampidina ny masokarena ny fambolena amin'izao fotoana izao dia hita fa samy maka ho azy rakoto sorabe sy rajao sy ny sisa dia ambony be ny vidiny ny vary raha tsy vary fotsiny ohatra ny alaintsika satria samy mividy zezika samy miady baingan-tany samy mikarama ersa samy mikarama omby samy mikarama mpanetsa dia eny amin'ny tsena zany a le vary avy any amin'ny tanimbaritsika lafo dia le vary avy any Pakistan zay 10 kilometatra mora noho ny kolikoly nyreo mpitondra fanjakana izay maka par kilo any amin'ny commission any amin'ny Siranantsambo dia aleondry zareo manao an'izany toy izay anampy ny tantsaha mba hamokatra dia eo koa zany ny zone détaxée zay ho ataonay rehefa tonga amin'ny fitondram-panjakana satria mijaly foantsika amin'io resaka devise jaly tsika amin'ny resaka visa rehefa manao ohatran'izao foana mangovotra rehefa makany amin'ny ambassade na mpivarotra na inona na anao affaire na inona dia ny vehivavitsika makany la réunion manao affaire sanatria resaka mampanofa tena any dia migadra any noho ninona noho ny faniritsika mba tia hividy zavatra any ivelany ka rehefa eo zany ny antoko PSD amin'ny fitondram-panjakana dia atao zone détaxée ohatrany hoe Monaco na fabetsaka ny exemple ohatran'ireny any Hong Kong ohatra ny Nosy Be sy Sainte Marie
sao dia paradis fiscal ny tiany madame Bezaza resahany tsy paradis fiscal fa zone détaxée. zone détaxée eto ty tsy kotiany ty valy teninao ty aza kotiana kely ty katra fa mba tsetsatsetsa tsy aritra amin'ny madame Bezaza ny ainan'izany première république avenao sa lovatsofina ny eninao tena tsy possible ny aina azy fa mbola voateraka dia niongana ny première république fa avy amin'ny fikarohana manokana recherche personnelle sy enquête personnelle no nahafantarako ny zavatra nisy ohatrany hoe ny ainanao mihitsy matsy ny fitantaranao azy tena tamin'ny première république ka zao betsaka manko ny alaheloko noho n'le vahoaka tena sambatra tamin'izany fotoana izany dia zao manenina fotsiny ary tena mijaly. Monsieur Rasolofonjo Aingo niady amin'ny fahantrana amiko ny natonga ny fahantrana eto Madagasikara dia ny safidy na ny lalana napetraka ireo mpitondra teo aloha mifanesesy satria mety tsy ny fanojo amin'ny zavatra tena tadiavin'ny olom-pirenena zany zavatra zany azavaiko raha ohatra ka ny amin'izao fotoana izao jerena hoe 5.7 isanjato ny olona eto Madagasikara 2.7 isanjato ngamba miaina amina $2 9 isanjato fotsiny hoe miaina afaka miaina kokoa zany zay zavatra zay inona natonga an'izay satria na ny rafitra na ny safidy rafitra ny tondrana amin'ny firenena na ny safidy dia tsy nanosika ny fandrosoana eto Madagasikara ka inona ny zavatra eritreretiko amin'izay zavatra zay satria nyresaka teo ny namana hoe Rwanda nandroso tamin'izato koa nandalo tany Rwanda tamin'ny 1997 mbola vao mivoaka avy eo amin'ny génocide ny Rwanda tena mbola nahantra kokoa ny Madagasikara izy 2007 niverina tany Rwanda ohatrany fahagagana ny zavatra tany ka inona ny nanontany aho inona ny zavatra nataonareo zavatra nataony voalohany dia hoe révolution ny fomba fisainana io zany olona mbola miverina foana ny lazako hoe olona daholo anie no mitondra ny firenena olona daholo no entina ka raha ohatra tsika rehetra vonona ny ampandroso an'ity firenena ty vitantsika izay zavatra zay na finiavana hoe tena raha andray fitondrana ianao na any amin'ny androm-panjakana na any amin'ny toerana fanabeazana na ny toerana rehetra misy anao ny olom-pirenena tsirairay hoe andao avotany ty Madagasikara ty ho tafavoakytsika satria ane manan-karena ny potentiel ny Madagasikara lehibe dia lehibe fa zay potentiel zay rehefa tsy exploité dia zéro le tetikadiny Rasolofonjo Aingo tena anona ve efa fantatry ny rehetra mantsy manan-karentsika fa mahantra eo amboniny tetikadiko dia zao tsy fantatry mitondra tsara tokoa neny hoe fantatra hoe zao amin'izao fotoana izao hoe firy ny isan'ny milina eto Madagasikara misy an'izay base de données zay ve azony malagasy rehetra misy fantatry ny mpitondra eto ve amin'izao fotoana izao hoe firy ny potentiel ny trondro na ny drakaka tsy misy zay zavatra zay ny aza nitondrako azy dia simple hoe mora tokony apetraka voalohany indrindra ny système d'information eto Madagasikara zay système d'information zay ahafantarana ny fiaina pirenena fiaina ny olona tsirairay ahafantarana hoe inona no any ambanivohitra any hoe firy ireo olona miasa tany firy ny olona manana tracteur firy ny olona mipetraka atao amin'izay zavatra zay fomba fiteny nge hoe celui qui contrôle la formation contrôle le pouvoir zay zavatra zay tena hoe tsy maintsy apetraka eto Madagasikara zay base de données ahafantarana tanteraka Madagasikara mba handraisana ny fepetra sy ny tetikady ny plan eto ny tsika manao hoe za hanao an'izao za hanao an'izao za tsy nisy mahafantatra hoe inona marina tena ny zavatra miseho any Madagasikara any amin'ny toerana tsirairay any amin'izao teknôlôjia zao afaka apetraka tsara mihitsy zay zavatra zay hoe
hoe amina androany anontaniako hoe firy ny isan'ny orinasa mampiasa ao amin'ny fanaovana call center ohatra. Antanio any ministera nge raha fantatra hoe zay mety hiandry herinandro ianao vao afantatra an'izay zavatra zay. Zay zavatra zay tokony hapetraka eto Madagasikara, amin'izay no andraisantsika fepetra metrahana tetikady ampandrosoana Madagasikara. Mitaky firy taona, firy volana zay le miandra an'izay le base de données zay. Rehefa mandray fitondrana ianao dia hoe alefaso daholo amin'izay ara ny statistika anareo isaky ny domaine dia eo voandinika hoe izao zany ny atao. Zay zavatra zay na herintaona zay dia vita e. Ny olana anie dia zao hoe tsika ohatran'ny hoe mitondra anjambany fotsiny ty firenena ty fa tsy mahafantatra hoe inona ny tena zavatra miseho any amin'ny firenena any. Fantatra hoe nisy omby eto Madagasikara. Tsy mahafantatra zany. Raha ohatra fantatra hoe zao nisy omby eto ny paikady, andaotsika hanao ranch na ferme hoe fiompiana lehibe, dia any no plan hoe zavatra apetraka ministera ny fambolena ny fiompiana, zay zavatra zay afaka apetraka amin'ny androm-pitondrana rehetrarehetra andraisana ny fepetra hoe zao ny fampandrosoana an'ilay izy, satria amin'izay no afaka ametraka vina dia tena mitovy tsisy hafa hoe zao tia ny vina andehanantsika hoe 2024 raha ohatra hoe tsy maintsy divisé par 2 ny pauvreté. Ahoana moa ny atongavanao amin'izay zavatra rehefa fa tsy fantatra hoe inona marina ny zavatra miseho eto Madagasikara. Jereo amintsika miresaka amin'izao amin'ny fifidianana, za tsy hiditra teraka amin'io zavatra io. Misy tsy fantatra ao hoe firy marina tena mpifidy. Raha apetraka ao anie izay zavatra hoe système d'information zay anana ny mpitondra rehetra zavatra miseho, na ohatra hoe amin'ny ny karapanondro, ny fahasalamana, ny lisy-pifidianana, na insécurité ara contrôlenao amin'izany zavatra zany. Izay ny hitako hoe fomba voalohany ametrahana ny vinavina fampandrosoana. Afaka hampandrosoana hoe 5,valopolo amin'ny eto Madagasikara mpamboly, mpiompy ary mpanjono. Afaka hoe zay no lahara-pahamehana ampandrosoana voalohany, fa mila fantatratsika tsara hoe inona ny zavatra miseho amin'ny tsipiriany amin'izay fotoana zay. Zay ianao vao afaka mametraka paikady matianina ary mateza, satria tsy mety zany zavatra hita manandra antsika fa tsy mety foana. Raha solofinjoaingo zany mbola ametraka mbola hiandry herintaona vao tena hoe zao le tetikady rehefa tonga amin'ny fitondrana vola hiandry an'le données aloha. Non, tsy azonao. Misy ny zavatra tsy maintsy atao zao dia zao avy hatrany. Afaka zavatra maiko hevitra ianao. Zavatra ataoko voalohany mametraka toeram-piofanana any amin'ny fambolena, fiompiana sy ny jono. Raisiko zay zavatra zay satria zay no makasika ny marobe eto Madagasikara. Satria amin'izao fotoana izao ny mpamboly mbola mangady izy ngamba any hektara mety roa herinandro izy mba vita an'izany. Reraka le olona, zanany asainy miasa, reny ankizy reny afaka hoe raha hofanao le olona mitombo mivokatra ho ataony, amenao tracteur na amenao fitaovana lavorary kokoa, miena ny fotoana iasany ary mitombo mivokatra, ny zanany afaka mandeha mianatra. Zay zavatra zay mampahantra antsika anie, tsy hoe mahantra tsy ara-bola fa mahantra koa amin'ny fisainany, amin'ny fanabeazana. Ka mbola iresaka moa tsika rehefa avy eo amin'ny fanabeazana, fa amiko dia io fahantrahana io safidy na hoe tsy fitsinjovana lavitra ny vina nataony reto mpitondra teo. Misotranao Andriamatoa aingo raha solofinjo. Jean-Maire Berzika, ianao efa naharitra amataonany maro niasa tany ivelany ny solotenany Madagasikara. Ahoana fijery vazaha tsy tena tsy mandeha amin'ny laoniny mihitsy ve tsika eto Madagasikara, sady efa mba niady any ianao tany ivelany tany hoe tamina ambassadeur anao tany amin'ny Union Européenne hoe zao rangamba atao aminay. Niezaka tokoa tany amin'ny toerana zay niasako tany amin'ny Union Européenne indrindra.
ny manapirofo zay ny pirofon'izay dia ny fiakaran'ny vola azotsika tamin'ny fraisambe européanna zany tamin'ny 8e fed raha tonga tany aho a dia teo amin'ny 70 millions d'euros eo d'écu tamin'izany moa mbola écu fa mitovy ihany io valeur io ny vola azotsika tamin'ny fed dans fonds européen de développement tamin'ny 9e fed niakatra tany amin'ny 215 millions d'euros eo tamin'ny 10e fed satria zaho ny président ny comité des ambassadeurs ACP tamin'izany fotoana zany mbola tsy nisy malagasy ny tazona an'io toerana io a zay rery hatramin'izao zany mba nanana an'izay chance izay zany nanana an'izay rizika zay dia niakatra tany amin'ny 517 millions d'euros ny 10e fedtsika fa tratran'ilay événement tamin'ny 2009 dia tsy afaka nampiasaina daholo izy rehetrarehetra kanefa rehefa tonga premier ministre teo aho a dia mbola niady ihany ny reliquat nyo 10e fed io zany midika zany fa ilay iraka nampanovina tany zany a dia ny tanterako ho an'ny ty tanyrazako ty ny ady amin'ny fahantrana manko dia zavatra mifandray amina zavatra be dia be 22 raharaha no ametrahanay azy ao amin'ny finam-piarahamonina anay ao amin'ny antsika Madagasikara midika izany fa tsy maintsy atao ny fampivoarana ny toe-karena amin'ny fomba rehetra amin'ny lafiny rehetra koa ny anomboana an'izany dia tsy maintsy ny famokarana ny vokatra izay ataontsika sakafo aloha any ambanivohitra dia avy eo amin'izay ny fanondranana ny lambom-bokatra makany ivelany tsy voatery ho sakafo ihany satria be dia be ny vokatra izay amiditsika tsy hohanitsika eto antoerana akory io fampivoarana ny tontolony ambanivohitra io a dia miankina amina zavatra be dia be zay mbola iresantsika eo a mikasika ny fandriam-pahalemana ohatra dia mikasika ny fahalalana ihany koa fa zay koa mihevitra fa ny fizahantany dia anisan'ny industrie anankiray lehibe goavana mihitsy a azo tsara ampivoarana eto a Madagasikara eto a ary be dia be ny fomba zay ahafahana mampivoatra an'izany maro karazany ny tourisme na fizahantany zay azo atao eto amintsika eto na fizahantany fikaroana aza eto amintsika eto ndraika misy fasana dinosaure goavana be ao andrefanao makay azo iantsoana ny manampahaizana maro scientifika be dia be zany manao an'izany fikaroana zany azo atao tsara ny manao tourisme mandeha amin'izany azo atao tsara koa ny manao tourisme de découverte ty amintsika ty satria tsika manana zava-maniry sy biby izay tsy misy naiza naiza eran'izao tontolo zao zava-dehibe arena tsy hitapesipesenina zany dia atao koa zany tourisme de découverte zany azo atao koa ny manao an'lay tourisme de randonnée ny olona ty mandeha fotsy satria ny antsika ty a tsy hoe nosika nosy ihany fa nosy ngeza be ohatra ny continente mihitsy ty Madagasikara ty misy ny rehetrarehetra zay azo jerena izany zany ny heverinay fa tokony atao koa ny mampandroso ny tourisme azo atao ihany koa ny mampandroso ny teknolojia vaovao ny information sy ny communication ilaina dia ilaina zany arak'ilay voalaza teo moa arena goavana be ary force tena lehibe zany a fa indrindraindrindra ho antsika amin'ilay toerana misy atsika eto amin'ny oceane indiana ny resaka fifanarahana amin'ny any velany ianao teo Andriamatoajoary miala tsy indrindra hiverina kely amin'izy iny fa ho an'ny Madagasikara amin'ilay toerana misy azy anika le géopolitique zany géostratégique be ny toerana misy an'ny malagasy Madagasikara afaka mijery kely mianavaratra ny tsinanana fotsiny tsika dia ny sud-est asiatique rehetrarehetra ao daholo ny Asie manontolo mijery mianatsimotsimotsika rehefa avy antsinana ny Australie eo mijery mianavaratsika canal de Suez ny avy any Europe dia tonga ty amintsika ty fomba ahoana tsy afahatsika zany a
mampandroso ny diplomasia ekonomika eto amintsika. Izay no tokony fantohan'ny diplomasiatsika fa tsy hoe mandehandeha ho azy arak'izay fandehany any mahagaga indraindray ara-ny tany tena ilana fifandraisana tsy misy akory. Inde ho akaikitsika eo a, tsika tsy manana ambasady akory ao Inde. Zavatra mahagaga, manahirana mieritreritra an'izay zavatra fa rehefa tonga eo zay dia tsy maintsy atao ny fampisandrahaka. Asiana ambasady any Inde. Ya, sady ampisandrahana. Tsy Inde ihany, tsy Inde irery ihany fa be dia be ihany koa. Zahay koa dia mihevitra fa ny ady amin'ny fahantrana dia ny fampandrosoana ny angovo, izay tena manana olana goavana mihitsy eto amintsika eto. Ka zahay alohany ny atongavana, satria izay ny tanjona, ny atongavana amin'ny angovo azo avozina na énergie renouvelable, dia ny angovo eto amintsika eto izay misy dia ampiasaina ataony fifandrarana amin'ireo tompona groupe électrogène mampanofa azy amin'ny JIRAMA. Tsy maintsy atao io fandrarahana io mba hisiny ny tsy fahavoazana loatra amin'ny JIRAMA. Zay aloha ny anankiray. Atao ny fomba zay ahafahana mampivelabelatra kokoa ny fahafahana mampiasa herinaratra eto amintsika fa tsy ho monopole ny JIRAMA irery ihany io. Azo atao ny manao an'izany rehefa mifanaraka tsara koa. Azo atao ny mampiasa ny akora zay misy eto amintsika eto. Misy huile lourde atsika eto. Maninona raha ampiasaina zany? Aloha, fa misy koa unité hydroélectrique. Azo madinidinika, azo atao. Raha mandeha amin'ny lalana Mahajanga eny nareo. Eo amin'ilay tanàna anankiroa atao hoe Mahatsinjo ny anankiray aty ambonimbony, dia ary ambanimbany ary tsy misy mafy ohatran'ny tany Andriba. Dia ao Andriba mampirehitra tsara ny jiro amin'ireny tanàna. Azo atao tsara koa ny mikasika an'ireny. Ka izahay dia mihevitra fa ampiasaina ny fahalalana zay misy eto amintsika Madagasikara. Ao aminay ao misy professeur titulaire na olona mahay hydroélectricité. Professeur titulaire. Maninona efa ipiry izy nanome ity ny fomba entsika mampandrosa an'ilay électricité. Nefa tsy nisy nijery an'izany ny fotoana-pahefana. Koa dia izany rehetrarehetra zany no atao fa tsy ho tanteraky zany raha tsy misy lalanytsika. Marary kibo ny touriste tonga eto amintsika eto fa zokizokiny reny andeha jery site touristique any Bemaraha ohatra raha ohatra ka tsisy lalana. Hoy zahay hoe avereno any amin'ny district tsirairay ny mille fanaovandalana, fikarakarana, fikajiana ny lalana, fanokafan-dalana azo atao daholo ary zavatra efa nisy zany fa tsy hoe foronina akory. Sahala amin'izay koa ny famoronana asa. Oka afaka amorona asa. Fa zany famoronana asa zany tsy tanteraka raha tsy lasa tany manintona ny mpanan-karena, ny mpanambola ampiasa ny volana eto amintsika ety Madagasikara ty. Ka tsy maintsy tsika manaja ny fifanarahana amin'ireny olona ireny. Les protections des investissements. Zay zavatra zay zany tsy maintsy ataontsika. Zany Monsieur Djoary tsy ho voalaza anatin'ny fotoana fohy. Ya misaotra anao. Apatsay kely vetivety Monsieur Imbe Serge mieritreritra hoe andaniny fotoanany amin'ny resaka ady amin'ny fahantrana sa andray anjara amin'ny resaka éducation na ohatr'izany ianao. Ady amin'ny fahantrana tsy maintsy idirana izy satria tena important be. Dia raha tsy madiso ianao ngamba no any amin'ny faraparany voanina fa iresaka insécurité mantsy tsika zao. Tsy maninaka. Tsy maninona? Eny ary. Ya, Madame Bezaza ngamba no manomboka ny insécurité raha tsy madiso to. Ya. Inona ny atao mba hiadivana amin'izao tsy fisiny ny fandriampahalemana eto amintsika izao? Tena manana viana mikasika an'izany na dia vehivavy aza ny atao amin'ny antoko PSD. Inona moa mahatonga ny tsy fandriampahalemana? Voalohany indrindra aloha dia ny tsy fahavitan'ny fitondram-panjakana ny adidiny amin'ny olom-pirenena. Zany hoe voalohany tsy voaisa aloha tsika. Tamin'ny andron'ny Première République nisy an'izany karatresan-dà zany izay naratsiana fatratra satria hanonganana anazy. Kanefa le zavatra tombontsoa ankoatrany hoe nazahoana n'le fitsaboana maimaim-poana sy fampianarana maimaim-poana dia voaisa ny olona ary voara-maso.
nefa tamin'izany tsy mbola nisy ny informatika any amin'ny fokotany no manisa olona dia lasa tsy naina nisa ve tsika tateoriana satria lasa tsy mahay manisa olona ntsony any amin'ny fokotany raha tsy mahazo vola be avy any amin'ny communauté internationale tsika dia tsy mahay manisa tsika ka tsy mahatanteraka ny adidiny ary mbola zay no mahatonga an'izao problème ny lisym-pifidianana zao satria io ne zavatra tokony hoe mindray mandeha manisa dia fantatra daholo ny olona fantatra hoe izany ny any amboaka izany efa maty tokony voaisa daholo tsy mahatanteraka ny adidiny koa kasika ny sakafo ny fitsaboana ny fampianarana ny fanomezana asa olona ny toe-piainan'ny olona ny fitondram-panjakana izay ny fanesesy any ka lasa dahalo le vahoaka malagasy tsy dahalo mihitsy tamin'ny andro taloha satria ny ahafantarana an'izany première république zany dia hoe matory ny olona na dia tsy misy hidiny aza ny trano fa tsy nisy an'izany asan-dahalo zany manampitrotraka ny zava-misy amin'ny efa tsy mahavita ny adidiny ara-dalàna ny fitondram-panjakana fa mbola tsy manana budget ihany koa na teti-bola mikasika an'izany ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zany profon'izany raha ohatra nareo manontany gendarme hoe ohatrina ny carburant-nareo anenjana dahalo dia miteny izy hoe tsy misy fa mbola anao tsy paipaika amin'ny vahoaka zay efa tradoza zay vao misy an'izany ny zazavao izay ampiasaina amin'ny resaka hoe dasy sy ny sisa dia mandray vola 540 zay ny entiko mihitsy n'le vola mba jerentsika isam-bolana zao zany ny anankinantsika ny adintsika amin'ny tsy fandriam-pahalemana 540 isam-bolana ka na dia piasa faran'izay tsisy dikany aza eto Madagasikara tsy mandray an'izao fa io zany ny anankinantsika ny fandriam-pahalemantsika ka noho zany tsy maintsy ovana io resaka fanompo-pirenena io zany io no eritreretiny antoko PSD fa hiadivana amin'ny tsy fandriam-pahalemana budget tsy misy amin'ny lafiny iray ny tanora taingina tamboho tsisy diplôme ny tanora misy diplôme dia tsy hanasa daholo sokajiana ny amin'ny 20 isan-jato ny tanora malagasy no tsy mananasa ka noho zany azo atao tsara io ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana io mba ho lasa asa mba hinanan'ny olona ka rehefa tonga eo zany ny antoko PSD dia ampanao fanompo-pirenena an'ireo tanora ireo zay ireo tanora 80 taona zazalahy sy zazavavy 80 taona miakatra ao anatiny 12 volana le fotoana faretan'ny fanompo-pirenena ary mandray vola farafahakeliny iray hetsy ariary isan'olona isam-bolana ka raha tsy atao an'izany io dia tsy ho tafita dia ahoana ozy nareo ny vola ahitana an'izany betsaka ny lalana fa roa ihany angamba ny tononiko eto voalohany indrindra betsaka ireo be galona be kintana be bokotra eto amin'ny firenena izay tsy hanasa fa dia mitondra galona fotsiny ka rehefa tonga eo zany antoko PSD dia asaina zany ireo olona be kintana sy be bokotra zany hoe colonel na général tsy hanasa mba hanetry tena andray retraity satria ry zareo karama any amin'ny 2 tapitrisa mahery isan'olona ka rehefa mandeha retraity ry zareo dia mahazo ny antsasaka izay karama izay ka ny antsasaka izay karama izay rehefa ny saina zany hoe firy any amin'ny 10 mahery ny isandry zareo tsy hanasa io ka raha ohatra ka mihoatra ny 10 fa raisitsika amin'ny hoe 10 fotsiny amin'ny 2 tapitrisa ariary dia azahoana vola 1 milliard d'ariary isam-bolana zany izay havitana mampiasa zazavao iray alina iny zany dia fahalalam-bola anankiray azo avy hatrany ary tena angatahana fanetrentena noho ny fitiavan-tanindrazana satria aleo ny olona ny atao aloha raha ohatra ka reo be galona reo mialatsiny teny zavatra marina no tazomina eo
dia affaire fotsiny ny ataondry zareo io a affaire amin'ny engagement affaire amin'ny grady affaire amin'izao rehetrarehetra zao dia affaire ambola daholy amin'ny dasy sy ny karazany ka aloha zany a manetry tena dia makaretirety ny zavatra faharoa andrasany hoe 2 minitra sisany anananao raha za ianao tsitsiana dia fahoana ny 2 minitra 2 minitra mba tsy tehirizo le izy anaovanao fanentanana amin'ny farany raha tsy mahadiso eny ary isora tompoko raha tsy etson Jean Jacques ady amin'ny tsy fandripalemana 4 minitra sisany monsieur Ratsetson 9 minutes ianao 9:47 minutes sisa nitsaranao firy 9:47 sisa ny anjaranao monsieur Jean Jacques zay ny vita ny ambony sa alefa asiny ianao monsieur Jean Jacques ady amin'ny tsy fandripalemana eny tompoko 37 ny fotoanako teo farany dia d'accord azakotiana aloha ty eny tompoko 12 ohatra ny 12 may rengeny nationale ban zake tsy niteny tsony hatramin'izay alefa monsieur Jean zao Jacques ary tsy fandriam-palemana sy mikolikoly a vokatry ny fahantrana fa tsy natonga ny fahantrana tenako zao teraka tsy hoe teraka tamazanga fa lehibe tamin'ny mazanga tamin'izay mbola kely a matory an-trano a mivony-trano rehefa mitantaran'io a rehefa mandeha any amin'ny faritra dia ozy ny olona ny ianao ara zany mivony-trano fa zay taloha izy rehefa mafana ny andro any ivelan'izay matory fahantrana zany a mahatonga n'le tsy fandriam-palemana ny valy mahafapo sy maharitra amin'ny fandriam-palemana amin'ny tsy fandriam-palemana tsy misy afa-tsy ny mihinam-bary le olona dia miasa mananasa zay a ny vinako a hitobaka ny asa rehefa tonga amin'ny fitondrana ahako zay a ny valy mahafapo fa amin'izao fotoana zao satria mbola misy ny tsy fandriam-palemana dia ny zavatra ataoko voalohany anome lanja be diabe ny fokotany a tsy resaka fandriam-palemana fotsiny fa misy hatramin'ny sosialim-bahoaka sy ny karazany a tsy tatsaky ny olona 20 ny asa amin'ny fokotany tsirairay satria ny fokotany no fanatrika amin'ny vahoaka voalohany a misy efatra amin'ny 20 tapitrisa raha misy 20 isaky ny fokotany no miasa amin'ny fokotany a dia misy eo amin'ny efatretsy eo a ny asana fonctionnaire miaraka amin'ny lehibe amin'ny fokotany a hoforonina io voamerany isy zany a voameran'ny fandriam-palemana eny anivon'ny fokotany tsirairay a dia any amin'ny faritra mena rehetrarehetra isy andihana miaramila miara-miasa aminy fa ny zavatra ataoko voalohany koa dia ataoko lalàna eloka be vava ny manondrana omby velona any velany fa le fanondranana omby velona any velany a no mahatonga ny asandalo io le talo ambony latabatra eo dia ozy aho hoe le fanteneniko teo a fa ny tena ny vahaolana maharitra ny fanafodin'ny tsy fandriam-palemana dia tsy misy afa-tsy ny miasa le olona dia ny moa velariko any amin'ny farany ya misolo tompoko tonga dia mitoy amin'ny andriamatozo zafy vao 4 minitra neny andriamatozo zafy vao sisa 20 minitra sy 20 ny ianao sisa tsy io mahatonga ny insécurité zany a dia noho ny fahantrana ihany ka nohony zany inona moa tokony hampandroso ny firenena mandroso ny firenena rehefa miabe mitombo ny isana industria eo amin'le firenena rehefa mitombo ny tany volena dia zay vao mitaraka fivoarana toetsaina donc zany tsy maintsy vahana zany io olana io mba hampitombo ny industrie zany a dia tsy maintsy mamokatra atsika herinaratra matanjaka sady mora ary zay ny mahatonga anay hoe ametraka famokarana herinaratra amin'ny arintany na centrale électrique charbon de terre zay ao anatin'ny 20 volana dia vita ary io manerana ny région na ny faritra 220 tsy maintsy vahana zany io amin'ny faritra 220 mba ahafahana hitsanganana industrie de transformation zany a ahafahantsika manodina ny rehetra ny vokatra eto an-toerana tsy rarina ane raha ohatra ka hoe voatabia BDB eto Madagasikara nefany a importé daholy agny amin'ny supermarché rehetra igny misy amin'izay ny industrie de construction misy ny industrie pharmaceutique satria antsika ne betsaka plante endémique izay zany ny mahatonga hoe tsy maintsy mamokatra atsika herinaratra matanjaka sady mora ahafahany industrie mitsangana dia azahoan'ny tanora sy ny rehetra asa satria raha tsisy ny herinaratra matanjaka sady mora tsy ho isy fivoarana eto Madagasikara
mazava am'izay zany ny tanàna dia iegna ny insécurité io. Ary eto nefa misy io Tamatavy io i Ambatovia fa mampiasa ny herinaratra matanjaka io amina charbon de terre ary amin'ny vola 4 alina ariary moa dia ahitana an'izany. Io koa zany ny fametrahantsika nyty fizakantena arabola sy ara-pitantanana ty zany dia hiteraka asa eny amin'ny commune sy ny région satria ny commune zany am'izay no tompona andraikitra amin'ny fanamboarana sy ny fikarakarana sekoly. Dia rehefa ny appel d'offre rehetra zany amin'ny sekoly amin'ny fanamboarana école sy ny dispensaire zany dia miainga avy any amin'ny commune dia mahazo asa zany ny tanora eny amin'ny commune fa ankehitriny manko izy io avy ety amin'ny fanjakana fohy be daholy ny manao ny école zay tiandry zareo amboarana rehetra any amin'ny faritra dia mitazana fotsiny zany le olona any amin'ny commune sy any amin'ny faritra. Fa zay rehefa zay tonga eo zany any amin'ny commune miainga io appel d'offre na école sy dispensaire reo. Eny amin'ny région na amin'ny faritra miainga ny appel d'offre na CEG sy lycée. Dia ny fanjakana fohy be moa zany ny tompona andraikitra amin'ny université sy ny hôpitaly. Ohatra fotsiny zao tonga ny insécurité tsika zao miteny hoe dahalo any atsimo. Normal ny le dahalo raha any atsimo raha mitroatra satria io faritra sud de Madagascar io zany manan-karena arena ambanin'ny tany tena manan-karena. Fa ny arenandry zareo zany lasa ty amin'ny fanjakana fohy be tsisy tetikasa koa ry amboarina agny. Ka zay zany mahatonga anay miteny hoe tsy maintsy apetraka io fizakantena io. Amina resaka tourisme ohatra ary ty efa fiteneniko matetika io Morondava io no be touriste indrindra eto Madagasikara. Rehefa be touriste zany i Morondava no ny fisian'le allée du Baobab sy Tsing de Bemaraha dia tokony asiana aéroport international hitaraka lasa porte touristique eto Madagasikara zany Morondava am'izay dia igny ny hiparitaka danto Madagasikara. Wisy fanamboarana tanàna vaovao am'izay na ville tanàna vaovao ary fomba zany ary azo amidy le trano zany na ho an'ny malagasy na ho an'ny vahiny ohatra ny atao Dubai io. Zany mino marimarina fa raha vao vitatsika zay ho lasa capitale touristique eto amin'ny océan Indien mihitsy i Madagasikara am'izay. Eto zany tsara agnatin'ny eritreritra atsika fa i Madagasikara dia antsika malagasy. Zay toerana rehetra tsara tokony ampivoarina dia ampivoarina. Fa raha zany tsy misy fandrosoana eto amintsika. Ka iny partie sud rehetra iny zany am'izay tsy maintsy mivoatra. Zay zany no tanjona ahafahantsika miady amin'ny fahantrana zany tsy maintsy famoronana asa ho an'ny tanora sy ho an'ny rehetra. Ya, misaotra tompo. Andriamato Jean-Omer Berzik ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Ny mpitandro filaminana no tompon'andraikitra voalohany amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Noho izany dia tsy maintsy atao ny manatsara ny fitaovana entin'izy ireo miaro ny vahoaka sy ny fananany ary ihany koa tsy maintsy ataon'izy ireo koa ataontsika koa ataony zahay eo amin'ny antsika Madagasikara rehefa tonga eo zany ny fanatsarana ny toerana misy azy ireo ny toeram-piasany ny toerana hipetrahany ao anatin'ny kazerna fa tsy andeha hanofa-trano eny amin'ny vahoaka eny matetika. Na dia zany aza tsy maintsy mamorona gendarmerie de proximité tsika sy police de proximité zay mifanerasera lalandava amin'ny vahoaka ary tsy maintsy ikoandoha amin'ny vahoaka satria tsy maintsy teny herana ihany no azontsika metrahana ady tena mahomby amin'ny tsy fandriampahalemana. Dikan'izany dia tsy maintsy ampiasaina ny herivelona rehetrarehetra zay misy ny olona mpitondra radrazana ny ray aman-dreny ao an-tanàna ny tanora zay mpitarika fikambanana ny ray aman-dreny ara-panahy zay misy ao amin'ny tanàna ny rehetrarehetra mihitsy dia tokony mikondoa fa indrindrandrindra ny manam-pahaizana ara-piarahamonina sociologue ethnologue tsika manana ny manam-pahaizana économiste ireo rehetrarehetra ireo zany ny mahay ny lalàna koa ny droit ireo rehetrarehetra ireo ny tokony hiara hanapa-kevitra amin'ny fitadiavana ny solution na ny vahaolana amin'ny tsy fandriampahalemana. Izany rehetrarehetra zany no atao tsy maintsy ataontsika mifanaraka amin'ny soatoavina mahamalagasy atsika ka ny dina mpiarahamonina izay fa nahazatra atsika hatramin'izay ary nahitana vokatsoa dia tokony atao
dia tokony apetraka tsara mihitsy ary zay ao amin'ny antsika Madagasikara dia vonina ny anao an'izany. Ny ady amin'ny kolokolo dia ray ihany hoy izahay. Ny kolokolo dia vokatry ny tsy fanajan-dalàna ka tsy maintsy atao ny anajan'ny tsirairay ny lalàna. Ny mpitondra voalohany indrindra no tokony hanaja lalàna, dia didiny ihany koa ny mampanaja ny lalàna. Raha vao tanteraka zany a foana ny tsy maty manota tsy misy tsony mikolokolo. Zay zany. Sora tompoko. Raha solofonjoaingo sy ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Ny mitetika asa tiako atao amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana dia efa nilazako teo moa hoe fametrahana ny système d'information. Satria eo ny tsy fantatritsika hoe iza no ao anatin'ny iza no hoe olona tafiditra amin'izay hoe njolana ny olona tafiditra amin'izay tsy fandriampahalemana izay. Raisiko fotsiny rehefa hivato ianao ny visa eto Madagasikara rehefa tonga ianao vetivety kely dia mahazo visa ny olona avy any ivelany. Tsy misy base de données amin'izao fotoan'izao ahafantaranao iza marina ireo olona ireo. Ireo olona ireo tsy fantatrao aiza izy mipetraka avy eo. Misy andehan'olona maromaro tonga gamba roapolo. Miala eo izy tsy fantatrao aiza misy azy. Tsy fantatrao ivina izy nivoaka eto Madagasikara. Amin'izao fotoan'izao ne fantatritsika hoe Madagasikara lasa plaque tournante ny trafic de drogue. Fantatry ny olona rehetrarehetra zany. Nefa jereo fantatritsika ireo olona rehetra ireo mpiray-tandrazana amintsika migadra ny Maurice. Ahoana moa nahazahoan'ireo hoe zava-mahadomelina no entina nakany raha tsy zavatra tonga eto reny zava-mahadomelina reny. Zany zavatra zany dia tsy fahaizana na tsy fahafantarana ny mpitondra teto no mifehy izany zavatra zany. Ka izay ny hitako voalohany indrindra hoe tsy le système ny contrôle ny information eto Madagasikara izay anisany hoe fitaovam-piasana tsy maintsy ampiasaina eto amin'ny firenena satria na ireo mpitandro filaminana rehetra mila an'izay zavatra izay. Mandeha any amin'ny dahalo any ianao hoe raha fantatrao hoe iza ireo olona ireo any amin'ny reny vohitra kely reny tsy fantatrao hoe manana karapanondro ve le olona. Misy ny olona maro be eto tsy manana karapanondro tsy fantatrao ny fisian'ireo olona ireo. Reny olona reny afaka arahana tsara hoe iza daholo ireo olona ireo. Fa na zany na tsy zany ny insécurité tsy fandriampahalemana ne fahantrana. Ka iverenao kely amin'le fahantrana tsy maintsy mamorona asa tsika. Amiko anisan'ny zavatra hoe tsy maintsy mapetraka eto Madagasikara dia tsy maintsy ireo ny vokatra voajanahary matière première tsy maintsy ahodina eto Madagasikara fa tsy azo ahondrana tsony amin'izao fotoan'izao. Raiso ny volamena. Raha ny volamena fotsiny anie napetraka ao eto transformenao amina hoe lingot apetrahanao rafin'ry eto Madagasikara tsy dia lafo anie zany fanjakana afaka manao an'izay zavatra zany. Zavatra zay tsy isiny ny kolokolo sy ny tsy fandriampahalemana satria ireo kidnapping ireo nke matetika hoe fanoranana volamena ny ivelany. Tsy fantatra intsony hoe firy ny volamena nivoaka avy any ivelany. Lazana fa 200 grammes na 200 kilos nefa efa 25 tonnes nivoaka any ivelany. Zany rehetrarehetra zany satria tsy fahafantarany ny mpitondra zavatra miseho eto. Ka miverina amin'izay zavatra zay raisony ireo firenena rehetrarehetra ireo zavatra ataony any États-Unis na firenena mandroso ny fahafantarany ny information rehetrarehetra ny fomba iadina amin'ny tsy fandriampahalemana. Zay zavatra zay koa afaka ampiasaintsika amin'ny kolikoly. Raha tsaranao anie amorahinao ny fiainam-bahoaka. Ohatra zao mangataka ianao karatany. Firy ny olona mpanelanelana azahoanao an'ny CSJ ny karatany zany eo amin'ny ministère ny domaine. Zay zavatra zay ny olona miandro 2 andro 3 andro vao mahazo an'izay nefa eo ny tsolotra vao mahazo an'izay zavatra zay. Nefa raha zay petraka amin'io système io fotsiny
raha isy valo ianao tonga dia azonao zay zavatra zay, miala daholo ireo mpanelanelana, mangarahara le izy, zay zavatra zay afaka apetraka amin'ny fitondram-panjakana rehetra. Eo tsisy afaka ho angalatra ntsony anie, tia budget mandeha makato ohatra io fantatra hoe aiza ny faran'io budget io. Zay zavatra zay tsy misy eto amintsika. Ka asiana organe de contrôle, reo ministra na mpitondra rehetrarehetra reo, ninona zavatra ataony fantatra daholo ny fampiasana ny budget io, fa ao amin'ny fitondram-panjakana fanodikodinam-bola any ny fahantrana, ary zay ny hitako hoe fomba iadina amin'ny insécurité sy ny kolikoly. Dia farano tsy maintsy hatsarana ny fitaovana ampiasain'ireo mpitandro ny filaminana miady amin'ny tsy fandriampahalemana, hofanina izy ireo dia omena ampidirina ao anatin'izay système d'information zay. Ya, misaotra tompoko. Dia matoa Imbe Jovial Serge, ianao ny be crédit indrindra angamba zao alefaso le izy dia amin'ny fahantrana idirako iny fa mitady crédit betsabetsaka. alefa ary tompoko. Ya. Fa idirako aloha le insécurité nao namana Dioara Voajanahary ny insécurité misy karazany telo izy io. Ao le tsy fandriampahalemana eto tanety, insécurité terrestre, ao ihany koa ny morontsiraka, sécurité maritime, eo ihany koa nabakabaka. Zay sécurité ihany koa ny inona moa ty ny aéroplane mitretona tsy fantatritsika. Nisy niditra teto Tsokosoko tsy fantatra, ny fisiny fa rehefa tonga eto dia fantatra. Tsotra ny eo anatin'ny programmako zany atao hoe zone de défense spéciale. Mifandraika ihany izy ty. Équilibre budgétaire à la fin du quinquennat, io tena miteny raconte anahy io. Ary ny resaka sécurité autour de sécurité sy ny fitsarana, justice, reo ihany no anaovan'ny fanjakana effort lehibe indrindra. Ho azavaiko le izy. Eto amintsika ne isa-taona misy nizanizana fitondrana niditra teto misy 3,000 isa-taona. Ao ny gendarme, ao ny polisy, ao ny miaramila. Force rehetrarehetra confondu. 3,000 isa-taona. Voaka amin'ny sekoly isan-karazany eto amintsika eto. Soit fa inona foana no mbola mampiasa an'ilay insécurité atao anatiny. Soit le déploiement andreo olo roa mihitsy no mivangongo amin'ny toerana ray, 65% andreo raha natao statistika dia eto Antananarivo daholo. Soit zay soit tsy ampy formation reo olo reo, soit misy antony manokana mihitsy. Zay le créena les zones de défense spéciale satria mandrakotra ny reto telo reto. Na ny fitsidiana Nabakabaka, na ny fitsidiana Tanety, na ny ranomasina. Ao anatin'io zone de défense spéciale io ao ny miaramila, ao ny polisy, ao ny gendarme. Fa misy équipement vaovao atao hoe super puma, 8 millions de dollars ny vidin'izy io, ary manana ny teknôlôjia rehetra tadiavina. Efatra ny créenan'izy io, Majengany ray, Tamataviny ray, Diego ray, dia Fort Dauphin ray. Inona ny antony nanaovana azy efatra ohatr'izay? Satria io équipement io afaka manara-maso 498 km ny morontsiraka, 498 km ny ato anatiny. Ary afaka ihany koa manana satellite amin'ny resaka anabakabaka. Zay ny antony ipositionena azy efatra. Raha makato Majengany ianao 498 km efa kely sisa tsy tonga ty Antananarivo. Avy aty ihany koa efa kely sisa avy aty Tamatava efa kely sisa tsy tonga ty Antananarivo. Ankoatrin'izay ihany koa ny fitsarana. Ilaina ny atao hoe justice de proximité. Satria ahoana? Raha ohatra misy olana ny Tsalova dia miandry ny maintirano, ny juge any maintirano afaka 2 volana na 2 volana na 3 volana manao mission any Tsalova, zay vao manao ny instruction any. Dia mijanona fotsiny le olona tsy hainao na meliko iny na inona na tsinona. Le justice de proximité io mandray anjara koa amin'ny resaka sécurité ato anatiny ato. Zay ngambana ny cœuran'le programme koa momba n'le sécurité mihitsy satria io zone de défense spéciale io déploiement ny force io manerana ny Madagasikara fa tsy mivangogo amin'ny toerana ray, ary ny formation sy ny fampitaovana andreo olo reo zay mihitsy no vahaolana amin'ny resaka insécurité eto Madagasikara eto. Ya, to de tuizy le miady amin'ny fahatrana amin'ny fahatrana. Miady amin'ny fahatrana teo dia idirako satria ninany ato. Alohan'ny ady amin'ny fahantrana anao tsy maintsy fantatra inona moa le avy aiza moa le fahantrana. Fantatritsika zao akoatriny tsy fahaiza mitantana iny fantatritsika fa raha iady amin'ny fahantrana ianao tsy maintsy amoronasa anao, tsy maintsy anao zao. Betsaka ny teknika tsy maintsy azo atao. Loi de finance atsika tompoky teneniko ihany zay 65% loi de finance atsika andoavana trosa-panjakana, 25% andoavana hetra, andoavana trosa sy ny intérêt de la dette, ny 10% budget du fonctionnement. Zany hoe tsy manana un franc ny fanjakana ampiasaina amin'ny resaka investissement. Fantatritsika tsara fa niady amin'ny fahantrana
rehefa mananasa ny olona, rehefa misy ny investissement, misy ny création d'emploi, famoronana asa. Rehefa misy ny famoronana asa, misy ny consommation. Rehefa misy ny consommation, misy ny croissance. Ka inona no ataony amin'izay? Zavatra tokana. Na ininona no ampandrosoana an'ity Madagasikara ity, na iza ny tonga eo, zavatra roa aloha ny tadiavina. Ny fahatoniana, zay le stabilité, sy ny vahoaka ao anatiny, raha tsy misakafo izy tsy afaka ampandroso. Zay nanaovanay voalohany indrindra hoe entre 6 et 8 mois andao alohantsika nanao le banque alimentaire isaky ny district. Misy antony io. Inona moa le banque alimentaire? Ny fokotany ampiasaina ny sefo fokotany eo tomitsika. Ny sefo fokotany mahafantatra ny olona tena sahirana ao aminy. Rehefa sahirana ao aminy le olona, dia karazana manana karatra izy, dia mandeha any amin'le district, faritra lavitra le district, parfois hoe lavitra amin'le fokotany sy ny karazana, fa zay ny takatra. Zay ny nahitana hoe fomba fijery hoe ahitana le financement sy ny karazana. Satria teneniko tsara eto, tsy manambola ny fanjakana na ariary aza ampiasaina, fa tsy maintsy mitady teknika vaovao. Dia inona ary le io banque alimentaire io? 6 à 8 mois le olona maka indroa isan-kerinandro ao anatiny io, fa identifier le olona hoe reto ane tsy anasy, reto ane zao hoe. Dia eo amin'izay le incitation, la création d'emploi. Satria rehefa misy ny famoronana asa, voalohany indrindra dia ren'olo reny no amena asa voalohany indrindra. Ka any amin'ny secteur privé zany no anaovana incitation à l'emploi. Ahoana moa fanaovana zany? À court terme anaovana an'io. Rehefa tonga nisy société anankiray manao bénéfice izy 1000 ariary, ka raha atsasany io, zany hoe 500 ariary ampiasainy, investisevany eo to Madagasikara, minimum 5 ans exonéré ny fanjakana les 500 bénéfices. Satria na ny antony, satria les 500 investissement ampiasainy miteraka asa iny. Rehefa manao investissement anao tsy maintsy misy création d'emploi. Rehefa mahazo asa ren'olo reny, rehefa mahazo asa izy, dia tsy maintsy misy le consommation. Rehefa misy consommation izy, misy le croissance miteraka zavatra rehetra. Eo ihany koa anatin'ny telo volana misy ny atao hoe fonds de relance économique. Ino io fonds de relance économique io? Anisan'ny mpampianatra ihany koa Dioara Voajanahary, anisan'ny mpampianatra ny ivelany any amin'ny université. Fa rehefa tonga eto Madagasikara, mamaky ny tezy nyreny ankizy reny, reny recherche nyreny ankizy mpianatra ny avy. Fantatritsika moa fa 10 taona sy 10 taona zay nahitana ny panneau solaire indrindra mpianatry ny fianaratro. Nahita ny panneau solaire. Nitadiaviko io mpianatro. Nanontaniako azy, fa manina tsy nirealizenao le projet. Tany amin'ny banque aho izy nangataka zaho zanaky n'olona tsy dia manana ako. Tany amin'ny banque nangataka famatsim-bola, dia tsy nahazo aho. Satria mihoapapana le intérêt dia mitady garantie. Dia tsy nirealizeko le izy. Dia aty arina ozy betsaka le olona manao an'le izy. Lasa mitobaka le panneau solaire. Dia ozy aho hoe tsy mety zany, betsaka ny matory fotsiny ao, ny firenena tsy mampiasa ny recherche développement dia tsy misy tohina, firenena tsy androso mihitsy. Io fonds de relance économique io 10 isan-jato ny fangalana vola ao anatiny io. Satria ahoana fahitana volan'io 3%, fa le 2% de différence na 1% frais de structure dia 1% de bénéfice le fonds de relance économique. Dia io mi-accompagner an'ireny projet reny, tsy hoe le projet création d'emploi fotsiny, fa na PME na PMI izay misy difficulté amin'izao fotoana izao, misy fahasairanana mba anitatra ny asany. Ireo mpamboly manana plan fambolena ny fiompiana, ireo mpanjono manana plan ho fampandrosoana ny jonony. Fa zao kosa le fonds mi-accompagner an'le olona, manao formation an'le olona, jusqu'à hoe mahaleo tena le projet an'le olona dia miala ao izy. Zany rehetra zany famoronana asa ady amin'ny fahantrana lehibe indrindra. Eo ihany koa ny resaka angovo. Angovo mifandraika amin'le lalam-pandroenina ataoko teo, satria atao régionalisation izy io. 9 centimes nahitana partenaire amin'ny resaka angovo par région. Io régionalisation io ny exploitation sy ny production nataon'le orinasa, fa ny distribution kosa dia tazomin'ny fanjakana tompo. Ino ma 9 centimes, satria 5 centimes ny varotan'le société azy 1 kWh. Fa les 4 centimes différence, 2 centimes anaovana entretien réseau de distribution par kilowattheure. Fa ny 2 centimes kosa anetsemana io jirama io. Io jirama io zavatra arovako mihitsy satria fananam-panjakana. Sahala amin'ny eramady natao varoboba amin'izao. Tazomin'ny fanjakana io, zay ny tazomana le distribution, mba hanana ny fanjakana monopole amin'le distribution. Zay ny ady amin'ny fahantrana, tsy haiko na mbola misy minitra avy eo fa firy azy 5 minutes 17 sisa. Zao apatsahiviko amin'izay zany le minutazytsika tsirairay le ambiny ny animbe zany 10 minitra sy 7 Eliane Abezaza 2 minitra sy 10 secondes. Jean-Maire Berzika 4 minitra sy 20 secondes. Aingo Rasolofonjo 2 minitra sy 9 secondes. Zafo Jean-Louis
10 minitra sy 3 segondra, Jean-Jacques Ratsetson 4 minitra sy 3 segondra. Loha hevitra farany angamba ny ho analovantsika dia momba ny fanabeazana, éducation. Dia samy matadidy an'ilay anina anareo fa ampiasao amin'ny farany ny crédit anareo anaovanareo le fampelezan-kevitra fanentanana ny olona. Atopika ao aminao ihany ngamba monsieur Imbe ny fanabeazana raha tsy madiso 10 minitra sy 17 segondra sisa ianao. Le fanabeazana tsy misy firenena vanina raha tsy mamolavola amin'ny mpianatra ao aminy, tsy ny ankizy ao aminy. Ny olana teto amintsika eto dia manao le fanabeazana quantité fa tsy qualité. Idira kely zay. Eto amintsika eto ampidirina ny mpampianatra, ampidirina ny mpampianatra, ampidirina ny mpampianatra. Fa zao kosa tsy arahana formation le mpampianatra, tsy omena tambi-karama le mpampianatra, araky ny mahavelona azy dia iny démotivé izy. Tsy amboarina ihany koa ny rafim-pianarana, zany hoe le programme scolaire, tsisy zany, tsisy fanamboarana firy. Reo zavatra reo zany mila amboarina ifotony mihitsy. Ny proposition nataonay tamin'ny programme ny antoko dia tsotra hoy izay hoe aleo aloha le efa atao anatiny amboarina aloha, zany hoe reo mpampianatra efa atao anatiny omena formation izy reo, au lieu ntsika mirecruter 10% isa-taona. Maninona moa 10% io raha akana 10 à 15%, maninona moa raha akana budget tsy misy recrutement fa akana amin'io budget io anaovana formation dia akana amin'io budget io ampiakarana karamany mpampianatra. Raha misy ny formation, raha misy ny fiakarany karamany mpampianatra, raha misy ny programme scolaire matotra ho an'ny mpianatra mandeha io fampianarana io. Fa tsy arahana zay zavatra zay. Faly fotsiny tsika manao statistique. Lasa statistique ane mpampianatra eto. Napiditra 10 000 zay tamin'ity taona ity, napiditra 40 000 zay, napiditra an'izao tsika. Afaka mampiditra anao na 1 million. Fa quantité zany fa tsy qualité. Raha tsy manana qualité tsika amin'ireo mpampianatra io, tany amin'ny commune Sira ao dia zavatra tena nampalelona dia zao mpampianatra tsy tao andro larobia. Tsy ao ny mpampianatra, tsy staff aloha ny fampianarana, tsy ao ny mpampianatra. Dia inona zava-misy? Dia natany aiza ny mpampianatra? Lasany ambaiboy izy mamboly izy. Dia rehefa hitako le mpampianatra fa angaty tsy mampianatra, tsy mahavelona ny karamako fa tsy maintsy mandeha aloha mamboly. Zany zavatra zany tsy hitatsika. Zany hoe ampidiriny io mpampianatra io tsy arahana ninina ny karamany tsy mahavelona azy, kinariny ampianarana, tsisy formation koa izy. Alohany mpanabeny ianao mampita fahalalana. Zay mpampianatra ity dia manao an'izany mihitsy, mampita fahalalana. Ka raha ianao tsisy formation, tsisy an'ilay fahalalana, inona ampitainao? Ya, misaotra tompoko. Monsieur Ratsetson. Ya, za mijery hoe inona zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ny atsasaky malagasy latsaky ny 20 taona, 12 tapitrisa tokony mianatra. Firy mianatra? 9 tapitrisa. Le 9 tapitrisa mianatra, 4,5 tapitrisa EPP. 4,2 EPP. Ray tapitrisa 5,5, ray tapitrisa sasany collège. 3 hetsy sisany ny any amin'ny lycée. Ny atsasany ny 9 tapitrisa tsy mianatra. Niveau scolaire atsika eto Madagasikara, niveau olona ray nianatra 3 taona sy tapany, niveau ana T3. Inona mahatonga zany? Zavatra bebe fahantrana. Za nahita ankizy manana licence mitarika posy any Tamatavy. Very le traikefa satria nahoana tsy mandray mpampianatra ny fanjakana na risoriso mampiditra mpampianatra dia lasa mitarika posy le ankizy. Ny ary efa tonga eo ary efa foana ny midy tsy mila famatsim-bola avy any ivelany intsony, ny ariary manam-bola ariary ny fanjakana, ny gouvernement toka mifampiraraha mivatana any amin'ny banque centrale dia mivoaka ny ariary. Avoziko daholo ny sekoly misy eto Madagasikara misy amin'ny 20 eo amin'ny 20 000 eo roal. Mila maçon zany, mila électricien zany, mila plombier zany, mila amorinasa amanetsiny eo. Fa mila jerena koa le 9 tapitrisa tsy mianatra ny ankizy. Mila manamboatra tsika sekoly vaovao eo amin'ny roal eo. Amorinasa be dia be koa zay. Rehefa mitsangana école roal ho an'ilay ankizy tsy mianatra, fa mpitady eto tsika mila taletsekoly eo amin'ny roal eo koa. Taletsekoly ray isaky ny école ray. Mahafantatra ve tsika olona roal manana traikefa hitatana école ifampitady tsika ny asa ny tady olona fa tsy ny olona nitady asa. Ny vola anaovana an'ilay école misy, ny olona mety tsisy. Fa rehefa mitsangana reo école roal reo, misy taletsekoly roal, mila mpampianatra amin'ny 2 hetsy eo tsika. Mahafantatra ve tsika olona mpianatra 2 hetsy.
fa alohan'izay mbola mila mpanofana le formateur lesantsika teo eo amin'ny ray alina eo itsika ny fanisa ny asa ny tady olona fa tsy ny olona ny tady asa satria tsy mila famatsim-bola avy any velany rehefa atao amin'ny vola ariary rehefa zany tonga eo ny vola avy any velany natokana hividianana entana tsy vitatsika eto raha manondrana entana zao tsika androany la vanille na café mahazo $10,000 misy tantsamy teny hoe za mila tracteur ohatrina vidiny $10,000 raha misy $10,000 eo hividianantsika an'le tracteur viditsika le tracteur tsisy idirany tahabola na ray minitra ary io vola malagasy io nge tsy vidina na amidy any velany ny azahoantsika devise zany a dia manondrana entana any velany rehefa foana ny midy ny fanjakana no mifeny devise azotsika avy any velany dia priorité atsika gestion par priorité na fifehezana an'le devise arak'izay ilaina aloha no atao voalohany a dia ny famehezana ny arem-pirenena faharoa mety azahoantsika devise any velany averina hoe le fanazavana raha manarem-pirenentsika tombanana raha ataontsika $50 milliards ny tombany io arem-pirenena io a raha misy te iasa miaraka amintsika dia ataontsika izy hoe vidiony atsasany raha te hisasaka aminay nareo meo 25 milliards zany $25 milliards raha mila investissement atao na fandaniana atao a hitambarana amin'izay raha mila investissement $10,000 oa $10 milliards za mandoa $5 milliards le olo iaraka amintsika mandoa $5 milliards mbola misy $20 milliards diatanako dia rehefa trandrahana io ao anatin'izay fepton zay ampidiriko any anatin'ny lalam-pandroenana fa tsy mahazo misy akora mivoakatry ny eto Madagasikara rehefa voatrandraka io a mamokatra any amin'ny $100 milliards $50 milliards an'le olona miaraka amintsika $50 milliards aty amintsika eny ampelantanako efa nisy $20 milliards io arem-pirenena amin'ny tetina $50 milliards io zany azahoako $70 milliards tsy za tsony ny za tsy mila famatsiana avy any amin'ny afi misy banque mondiale tsony a fa zany ry ary anamatsy andra eo zay nataoko hoe io resaka io a rehefa miverina fiandranam-pirenena vola malagasy hiforona ny asa eto Madagasikara ny lalana rehetra azo sokafana vita amin'ny ariary io no valiny mahafapo voalohany amin'ny resaka tsy fandriampalemana rehefa miasa ny olona tsy misy tsony ny dalo fa amaranako an'le resaka fandriampalemana teo zay hoe satria za lasa filo mpanjakana onerako ny adisonina tsy nataon'ny fanjakana teo aloha adison'ny fanjakana raha nisy olona maty omeko onitra ny olona rehetra ny eran'ny fahafatesana atao amin'ny fianakaviany noho ny asan-dalo dia omeko onitra ny olona rehetra veromby tazomy fotsiny pirofo a tazomy pirofo za tsy miteny hoe raha velo omby 200 ianao dia soloko ny omby 200 fa omeko onitra ianao ahafahanao miarina andray mandeha misaotranao 4:51 minutes sisa seconde 4 minutes 51 seconde ianao zany sisany ianao a 3 ya raha matobe zaza 2 minitra mahery kely sisany ianao a 30 secondes momba fanabeazana momba fanabeazana averina zany ny latsakemboka isam-batan'olona izay azahoana zany hoe fampianarana mahimaimpona izany ary ho izy koa ny hetra azo avy amin'ny serasera reny société de communication ireny satria miroborobo ny communication izay ampiasaina amin'io resaka éducation io ary amin'ny qualité de l'éducation zany ovana ny programme scolaire mba tonga ny zanaka malagasy ho patron satria tsy mety hoe Kenyan comorien no mikirakira vato eto amintsika fa maninona ny zanaka malagasy tsy mianatra ny zavatra misy eto Madagasikara tsy nampianarina azy ka noho zany averina ampianarina ny zavatra spécial misy eto Madagasikara ny zanaka malagasy any anatin'ny programme scolaire mba ho zareo no lasa patron rapitso monsieur Zafo 10 minutes sy 3 secondes sisy ianao a resaka éducation dia tsitsy dia mba ahafahanao miteny farany keo mombana éducation aloha ny fampianarana tsy misy fampianarana vanona zany eto raha ohatra ka hoe kely io karabany mpampianatra io aminay zany ny grille indiciaire ny mpampianatra io zany dia tokony mitovy daholo mitovy amin'ny fonctionnaire ihany atao fonctionnaire daholo zareo en fonction ny diplômany fa ny indemnité de risque angamba agny ny tokony hiavahana zay vao mandroso satria ireo olona rehetra mampianatra ny zanaka atsika ary nananantsika fahaizana zao dia noho ny mpampianatra aminah manokana moa dia tsisy fandrosoana zany eto raha tsisy io fizakantena arabola sy ara-pitantanana io ka ny vola miditra eny amin'ny commune dia anatsarany ary anjaran'ny commune zany no manamboatra ny école manao un entretien an'le école en fonction an'le nombre an'le zaza ao anatin'ny commune zany any tokony anamboarany école aloha
io commune io zany rehefa manambola izy io a mahafantatra izy hoe firy ny zaza sahirana ohatra olona sahirana ao agnatin'ny fokotaniny na ny be antitra ao agnatin'ny commune de fantany de mba tokony anaovany cantine scolaire cantine ihany ohatra hinanan'regny be antitra sahirana regny satria fantany io miegna aminanjy agny amin'ny fokon'olona an'igny zany a de tsy maintsy fantany ohatran'izany koa ny fahasalamana ny dispensaire zany a de izy ny manamboatra ny dispensaire mba ohatra hoe ny fanafody zay ilaina amin'ny ankizy maratra sy ny namany regny tokony disponible agnatin'le dispensaire ny commune regny fa araky teneny koa ny hôpital zany any fanjakana Foibe zay koa zany ny tiako tenenina amin'le ady amin'ny kolokolo io moa ko tsy maintsy tafiditra koa zany amin'ny resaka regny ary nenay moa de efa mazava tsara mihitsy hoe ny inspecteur d'état regny zany de ambany fifehezany président de la république zany dia magnaramaso ny fampiasany volany agny amin'ny région sy any amin'ny gouvernementa zay zany agnisan'ny hoe tsy maintsy tafiditra daholo zany rehetra regny zany satria mahatonga ny firenentsika mahatrany betsaka loatra le alatra ataon'le mpitondry ka tsy maintsy atao zany ny anakanana nyreny alatra rehetra regny na au niveau ny commune na au niveau ny région na au niveau ny gouvernement zay zany ny aloha ny azoko tenenina zany momba an'igny fa tsisy fandehana tsisy fivoarana firenena ho eto raha tsy mahafaka mampiasa ny volany ny commune sy ny faritra mianjana ny fanjakana Foibe any no amenazy de samby mitsitsy zay vola eo ampelatanany ya misotranao tompoko ya andriamatoa Jean-Maire Berziky 4 minitra sy 20 seconde sisy ianao zalanina amin'ny fampianarana sy fanabeazana daholo na de mpampianatra raha ny tenako eny tena mpampianatra tokoa ka ny raha-mpampianarana dia anisan'ny zavatra anankiray everiko fa fondamental avy ao daholo ny aviany ny zavatra rehetra ilaitsika amin'ny maha olona ary mahatonga ny olona olombanona diky zany fa foanana tanteraka ny sekoly ndray aman-dren'ny mpianatra satria ny sekolim-panjakana lasa sekoly ndray aman-dren'ny mpianatra tsy izy tsony ny maître fram fa dia tsy maintsy mpiasa mpanjakana daholy ny mpampianatra rehetrarehetra ary ho voaofana mitovy sokafana ny école normale ny école normale dia tsaraina sur concours ny deranao tsy maintsy averina le esprit du mérite zany hoe ny toetsena mendrika mitady ho mendrika lalandava izay zavatra zay de zava-dehibe tokoa satria izay ihany no mitarika le programme mpampianarana ahatonga le mpianatra le fampianarana no fanabeazana ihany koa averina ny moral ao anatin'ny programme fampianarana averina ihany koa ny instruction civique mba ho olona izay miaina savoir être miaina ao anatin'ny fiarahamonina le olona mahay tsara miaina ao anatin'ny fiarahamonina manaraka tsara ny soatoavina mahamalagasy atsika ny fanajana ny fizokiana anatin'izany ny fanajana ny olona manana fahasembanana anatin'izany ny fanajana ny olona bevoaka ny antitra zavatra rehetrarehetra zay zany de azo averina daholo satria ny fampianarana sady fanabeazana no fampianarana asa ihany koa ko dia tsy maintsy voaina daholo ny sekoly fampianarana asa rehetrarehetra isa-tsokajy ary atao isaky ny faritra ny lehibe faritra zany no misy ny sekoly fampianarana asa sy ny sekoly zany fampianarana fanofanana mpampianatra izany rehetrarehetra zany no atao mba hahafahatsika manana firenena tena vanona tokoa firenena misy olona manam-pahaizana manam-pahalalana de izay zany no hotratrarina zafady misaotra tompoko raha solofiny zo aingo 2 minitra sy 9 seconde sisy ianao ataoko aingana zany eny ary amiko ny fitaovana voalohany fampandrosoana dia ny fanabeazana sy ny fampiofanana lahara-pahamehanana ianah io za satria hita fa nytotongana ny faripahaizany malagasy amin'izao fotoana izao mpandrarany tenako nahita fa ny olona nalainay ny asa
voaka avy amin'ny université tsy maintsy niverina nofanina satria tsy mitovy amin'ny zavatra tadiaviny ny clientnay any ivelany amin'izay fotoana izay. Tsika mieritreritra ny tarika hisarika olona mpandraraha eto Madagasikara na mpandrarahantsika eto ihany ara, fa tokony fandrefina zany ny programa mpanabeazana eto Madagasikara amin'ny nivina sy ny lalana zotra andehanana fampandrosoana. Zay zavatra zay tsy maintsy apetraka, donc tsy maintsy hofanina ireo mpanofana, ireo mpanabe, mpampianatra, atsaraina ny faram-piainan'izy ireo, ampiana ny toerana fiofanana amina sehatr'asa rehetra, ary apetraka ny système satellitaire na éducation rurale. Zay zavatra zay mba isin'ny fivoarana any amin'ireny toerana alavitra any ambanivohitra rehetra reny na amin'ny fiompiana, ny fambolena ary ny jono. Zay zavatra zay no tsy maintsy apetraka eto. Farany tsy maintsy apetraka eto koa eto Madagasikara ny centre de recherche scientifique et technologique, satria misy lasa ny ivelan-doly ny mpianatra malagasy mahay ka lasa simba ny firenena. Eny ary feno ny loha-hevitra nataontsika androany dia samy ampiasa farany ny crédit-any ianareo tsirairay avy zay tsy mitovy dia tsy mitovy tokoa na dia mifanakaiky azy. Atomboko amin'ny matoa Jean-Jacques Ratsetson zay manana 3 minitra sy 1:10 seconde ianao dia tapitra ny anjara fitenenanao tompoko. Ataoko lara-pahamenana ny resaka sosialim-bahoaka, izy voamera sosialim-bahoaka eny anivon'ny fokotany, ny be antitra rehetra azo fanampiana ara-bola dia tsaboina mamaim-poana. Fa tsy ny be antitra ihany fa ny vehivavy rehetra manano tena, mativady na ny lozam-bady dia azo fanampiana koa ara-bola. Fa ny tena ho ataon'ireo olon'ireo izay mbola afaka miasa dia ahazo asa izy satria ny asa nitady olona fa tsy ny olona nitady asa. Rehefa midiny indro atsasany, foana ny midiny atsasany vidim-piaina anatin'ny 2 volana, dia midiny indray mandeha atsasany koa anatin'ny 2 taona, midiny hatrany amin'ny ampahefany. Dia zao tantaraiko anareo ny olona mikarama 1 million satria voavaliny izay daholo ange ny etaeta rehetra misy amin'izao fotoana izao, na ny transporteur zany, na ny mpampianatra zany, na ny syndicat miteny hoe akaron karama. Rehefa midina ny vidim-piainana ny karama tsy mihetsika, lasa misy dikan'ilay vola. Raha olona mikarama 1 million amin'izao fotoana izao, tany saiko eto 100 000 francs izy mahazo trano. Fomba azoan'ny trano ny tany tsy vidiana fa azo ny amin'ny bain fiteotika. Ny taux d'intérêt na ny tahany zana-bola misy aotra 0% ka hatramin'ny 2% maximum. Fa ny tena azahoan'ireo ahafahany mividy trano 100 000 francs isam-bolana nanao lohany dia ho ataoko ho alavaiko ny fehim-potoana indraman'ny vola hatrany amin'ny 50 taona, 90 taona na 70 taona. Ka na olona 50 taona ary ameko alalana mindram-bola 90 taona ohatra. Dia tentsika hoe efa 100 taona ve izy dia ahoana namerenana azy. Fantatra izy fa faty alohan'izay. Fa ho apetrako le solidarité intergénérationnelle na fifandraisan'ny mpianakavy, ny ray aman-dreny sy ny taranany. Rehefa mindram-bola ianao 50 taona, rehefa maty ianao azonao afindra amin'ny zanakao ny trosa sy ny trano. Rehefa tsisy andray izy tsy maty antoka amin'ny fanjakana, raha isy fanjakana le trano dia meny olona hafa. Fa ny zavatra dia dafiko tonga dia afaka miditra trano zao dia zao le olona na 1 million ara ny trano ny karamany fa tsy rasy no faty izy voampidirana anaty trano. 900 lasa ny trano zany 100 000 francs par mois, mbola misy 900 000. Ny vary afaka rotoana 100 000 francs, mbola misy 800 000. Raha isika ny frais raha ohatra olona telo mianaka eo amin'ny 100 000 francs amin'izany fotoana zany mbola misy 700 000. Ny jirama raha matoa 100 000 francs izy amin'izao fotoana izao ampahefany alohany afaka rotoana 25 000, mbola misy 675 000. Menaka ray litre afaka rotoana 5 000 francs litre, mbola misy 670 000. Siramamy ray kilo 3 000, mbola misy 667 000. Ny sira ray kilo 5 000, mbola misy 662 000. Lasa misy dikany ny 1 million, ny 2 millions tsy lazaina, ny 3 millions tsy lazaina, ny 4 millions tsy lazaina. Io ihany no fanafodin'ny fandriam-pahalemana. Zay no teneniketo hoe zay rehefa mahita kafisy dia misy manedaka satria tsy tian'ny olona hitan'ny sasany, tsy tian'ny zareo sasany hitan'ny olona ny zavatra teneninao eto hoe zay irery samanao fanamby amin'ny vahoaka malagasy hoe raha tsy vitanay zavatra teneninay esory amin'ny toeranay zay efa mipetraka any amin'ny HCC io za tsy tokony tenako ntsony amin'izay fotoana zay. Raha ohatra io moramboarina rehefa tonga amin'ny fitondrana ianao
misy filoam-pirenena efatra ao a misy praministra telo afaka manao an'izay koa izy a raha mora sorony io fa tsy mora sorony zany io a rehefa tsy vita io a miala ho azy a fa za tsy ala ho azy satria vitako io fametram-pialana io ange tsy miatro io raha vitako le izy a vitako io diti-panjakana no anaovako azy aza mety fendrifendrony ny olonareo za tsy manana hélicoptère tsy manam-bola be ohatran'ireo mpitondrareo fa ny vahoaka ny any hélicoptèrako ianao zay mahita ny zavatra nazavaiko teto anjaranao a manazava an'io amin'ny olona zato dia anao ndray manazava amin'ny olona zato a zay nataoko hoe hélicoptèrako fa za tsy nangalatra zako a io a tena mampalelo dia zao rehefa mijery an'ny sasany reny ianao a ny any anaty tômôbila zaza ny any le zaza zany zao dia efa biazina anatin'ny corruption anatin'ny kolikoly efa karamaina mbola zaza mbola tsy mifidy karamaina zany ny zavatra hitantsika eto amin'izao fotoana zao zany anisan'le kolikoly a zany anisan'le nresantsika teo misaotra misaotra tsetsoany tena tapitra tanteraka mihitsy ny amin'ny anjara fotoananao imbe jovial serge 3 minitra sy 2 segondra eny tompoko ataoko angamba ny toko fantatry vaoaka malagasy hoe inona ny antony na tonga ilatsaka ho an'ireo zanatsika androany firenena ahoana no avelantsika azy ireo raha ampitso ho an'ireo tanora amin'izao fotoana zao na any ampianarana zany na mienieny firenena ahoana no miandry azy ireo firenena ahoana no olovain'izy ireo ho anareo mpiasa-panjakana na mpiasa privé aperinasa zay tsy mahavelona akory ara ny karamanareo anareo isam-bolana ho anareo ny ijoroko ho anareo mpisotro ronono izay na eo aza ny fisotron-dronono zay raisinareo a dia tsy mahavita anareo akory zany dia ho anareo ihany koa no ijoroko ianareo mpamboly satria na ny antony na valopolo ianareo mandeha ny atsahany foana satria tsy mba manana n'izany retrety zany ho anareo satria manana traikefa sy manana plan amin'izany ny tenanay tiako angamba ny ihany koa ny teny eto fa milatsaka filohan'ny repoblika zany mila fiomanana folo taona revoaka malagasy ny omanako tamin'izany inona na folo taona azy mila fantatrao aloha inona ny olany vahoaka samy mahay manoratra programme ny daholo mila fantatrao inona ny vahaolana hoetiko samy mahay vahaolana daholo fa mila fantatrao koa alohan'ny tonga eo ianao ary zay nefa ny insistero aoka atsika tsy hanao erreur satria ny fanjakana tompoko tsy manana na ariary azy ampiasaina tsy maintsy mitady vahaolana ianao ny ahitadiavanao vahaolana dia hoe inona fomba ahoana ny financenao ny projet anao miteny daholo ny projet zao gratuit chiffré vo ary fomba ahoana ny financenao azy 80% ny projet ko efa nahitako feo protocole d'accord raha nyteneny koa misy antony inona ma 80% satria ny 20% tsy afaka ataonao fa misy ny ministera misy ny asa stratégique raha tsy eo amin'ny fitondrana anao tsy afaka manao protocole d'accord hayzay fantatra ihany koa satria efa nydéterminé hoe fomba ahoana ny anaovana ny projet chaque projet ao anaty programme zaraiky telo izy io à court terme en fotoana fohy moins de 12 mois tsy maintsy vita ty satria zao ny atao à moyen terme entre 12 mois herintaona 2 taona sy tapany ary à long terme na fotoana maharitra mihoatra ny 2 taona sy tapany 3 taona satria le vaty fehizoro ametrahanao an'le vaty fehizoro le socle économique tsy miala amin'izay raha zay rehetra zay ny ao anatin'ny projet de société atsika zay ny fampandrosoana maharitra ho an'ity Madagasikara ity aoka atsika tsy hitanisa fotsiny anao an'izao a dia anao an'izao a aoka atsika hitady hoe ahoana ny fomba ary andinika avoaka malagasy hoe ifinance tsika an'ireny projet ireny folo taona nandiniako azy io ao satria ny faritra rehetra eto Madagasikara samy manana ny tanjany ary samy manana ihany koa ny fahosana raha ny faritra Sava tsy hitovy amin'ny faritra Melaka na faritra Vakinakaratra tsy hitovy amin'ny faritra Boeny ny dinian'izany ny ainga tamin'izay ny fanomanana ny projet de société na vinam-piarahamonina ny ainga tamin'izay fitadiavana ny partenaire rehetra ary zao zavatra tiako tenenina ihany koa à la fin du quinquennat ny équilibre budgétaire tsy maintsy atao dépense mihoatra loatra tsika eto Madagasikara fa ny vola miditra tsy eritreretina hoe ahoana ny ampitirana azy vita tapitra ny anao misaotra tompoko andramatozy vao a 2 minitra sy 3 segondra nanao tompoko ny anandray zany a dia mitodika ho an'ny tanora zany a satria ny tanora sy ny zay tsy anasa rehetra rehefa misy zany io herinaratra matanjaka sady mora io a afaka 7 volana dia tsy maintsy ho maro ny orinasa hitsangana eto Madagasikara ka noho izany a tsy maintsy mila atsika centre de formation ka rehefa mipetraka zany io fizakantena arabola sy ara-pitantanana io a dia ny région tsirairay na ny faritra tsirairay a dia tsy maintsy manao centre de formation araka zay ilay ny faritrany ka eo amin'io centre de formation io zany a tokony atao a ohatra misy centre de formation technique misy centre de formation agricole
ary misy centre de formation piscicole. Zay jeune manao formation ao zany a dia amena karama, ohatra hoe jeune professionnel agricole ohatra izy mahazo karama isam-bolana arakaraky le zakan'le faritra io a, raha mahazaka hoe 100 isam-bolana na 200 isam-bolana zany a, dia assisteny izy rehefa avy any amin'ny fambolena, dia rehefa mamokatra le vokatrany zay vao isorona amin'le karama dia omena anazy le tany ohatra, fa tsika tsy mila hoe zone économique spéciale zany fa tsy maintsy ny tanoratsika ihany a no fanitsika amina fambolena na amina fiompiana trondro. Amin'ny recrutement koa eto de tiako milaza fa ny recrutement amin'ny mpiasa-panjakana rehefa mipetraka io autonomie régionale io dia tsy maintsy par quota, isaky ny faritra tsy maintsy misy tafiditra na amina douane zany a, na amina gendarme zany a, na amina police zany a, ka izay manam-pahaizana araka ny résultat ny examen zany a, ohatra hoe bachelier ohatra ny ilaina, de io tsy hoe tsy maintsy hoe amin'ny faritra anankiray ka foko anankiray no ampidirina, fa na foko izy na foko izy rehefa premier, deuxième, troisième en fonction ny résultat ny bac no irecrutena an'le jeune, fa tsy mety am'izao fotoana zao izay manambola ihany no tafiditra, ary zany ane ny problème antsika io, recrutement na gendarme ohatra vola, izay zanak'olo manambola maditra no tafiditra fa tsy izay zanak'olona endry no tafiditra aminazy io, zay mahatonga ny basy miparitaka io. Ka ho anay manokana zany a, recrutement des jeunes par quota rehefa izay ny takinay an'io fametrahana ny fizakantena raha bola sy ara-pitantanana io. Ary zay zany ny tiako ampitsahivana aminareo tanora fa mahasaia koa miteny, matoa ty firenena ty ka mahantra tonga am'izao a noho ny fanginan'le maventy izay mahafantana ny zavatra tsy mety. Misy zany eo abolana miteny hoe ny hampotika nyty Madagasikara ty izy de tsy nohon'le mpitondra manao kolikoly fa nohon'le olona manana ny fahamarinana tsy mahasamiteny, ka dia masaiza miteny isika ry vahoaka malagasy fa raha tsy zany de ho potika ity firenentsika ty. Tompoko ya feno de feno. Raha matoa Eliana Bezaza 2 minitra sy 14 segondra. Ya, mila tenenina ihany ty fa nanao soni ny tena komaly niaraka amina candidat 5 nangataka ny anokafana ny lisy mpifidianana indray satria no ny tsy fahatomombanana fanangasangan'ny alabato ary ny fampiasana miopampana vola izay tsy mazava loharano avy amin'ny candidat sasany. Tsika nefa mila filoha voafidy anatin'ny fahamarinana sy mangarahara ary tsy mendrika ny firenena ny ahazo filoha dahalo. Koa mitodika amin'ny ray aman-dreny, amin'ny mpitaiza, amin'ny mpivavaka, amin'ny rehetra mba hitsangana, mba hiaro an'izany fahamarinana izany ary mba tsy hiditra amin'izany resaka dahalo izany satria tsisy tsony ny olona hananatra. Hita nefa fa tsy haino ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy atao ihany hono ny fidianana. Ka izay koa tsy matahotra satria efa nanao propagande na dia lany vola aza matoa nanao soni ho an'ny taranaka mba ho isiny mangarahara, ho isiny fahamarinana sy ny ho avy mamiratra ho an'ny taranaka. Ka noho izany dia tsy maintsy hidirana ihany angamba nyty fifidianana ity, vonony zahay ato mbola misy reny mbola te hitondra vary sy ronono sy siramamy ho an'ny zanany, reny miay tsy manana afa-tsy ny eritreritra amerina indray ny fiadanana izay nangalarina tamin'ny malagasy izay efa nisy tamin'izany fotoan'ny première république zany. Ka ity ny numéro 14 Eliana Bezaza, ity no vahaolana ho an'ny Madagasikara, ka rehefa mandatsa bato dia numéro 14 no safidy. Misaotra tompoko. Misotranao tompoko. Ya. Aingo raha solofonjo firinanao 2 segondra. 20 taona tsy nandroso Madagasikara fa mahantra, ka mila olom-baovao Madagasikara, olona madio, mila fomba fijery vaovao, fomba fitondrana vaovao, mila verina ny asan'ny malagasy. Laharana voalohany tenako fa amiko ny vahoaka malagasy no laharana voalohany. Tsy be vola fa ny fitiavako amin'ny vahoaka malagasy no sy ny tanindrazako no goavana. Ka tsy vitako rery zany fitondrana n'ity firenena ity zany fa manainga nareo rehetra ity tanindrazana mba hanome tanana fa andao avoto ity firenena ity, andao avoto Madagasikara. Misaotra tompoko, laharana voalohany Aingo Rasolofonjo. Ya, misaotra anao tompoko.
mamarana azy andriamatoa Jean Omer Berziky 2 minitra. Ry malagasy havako ny 20 minitra nomena dia tsy ampy na velively amisavisako ny etaeta izay voafaritra ao anatin'ny vina ampiarahamonina nay eo amin'ny antsika Madagasikara. Ny toky io ny fitaka fa ny atao no hita. Toky 10 no narosiko anareo voasoratra any amin'ilay taratasy kely izay no zarazaraina taminareo. Anatin'izany toky 10 zany ny zavatra rehetrarehetra tadiavinay fampifampifehezan-tanana aminareo, ifanometanantsika, ataotsika tongotra miara-mamindra, soroka miara-milanja ny fanatanterana ny fampandrosoana ny tanin-drazantsika. Ka hoy aho, andao sika hiaraka ampandroso an'ity Madagasikara ity, satria ny anay dia tsy maintsy teny fampiarana ihany no ahafahana mampandroso. Izao koa no lazaiko aminao ry malagasy, tonga ny fifidianana ity. Ombako manana le voalazany ramatoa Eliana Bezaza teo. Atao tervaimanta ity fifidianana ity dia tsy maintsy ho isy ihany ny fifidiana ary vonina amin'izany koa izahay. Ka tongava manefa ny adidinao amin'ny malagasy ianao. Tanteraho ny adidy ary azarina ny zonao. Fa izao kosa mahaiza mifidy sao dia ambaken'ilay tananao eo ampadatsahana ny vatonao ianao. Mahaiza mifidy satria misy olom-banona, misy olona manam-pahaizana, misy olona manana traikefa, misy olona manana fahendrena, misy olona navitana natanteraka ny adidina ankinina taminy ity tanindrazana ity. 7 azadino 19/20. Io 7 io dia kely sisa efa ho tapitra. Io 7 io dia isa masina satria amin'ny taona 7 dia io koa zany no hitondra raha sitraka ao. Misaotra indrindra tompoko. Samezika ho tain'Andriamanitra. Misaotra indrindra tompoko. Dia isorana ianareo enina menada apatsevika any Imbe Serge Jovial, ramatoa Eliana Bezaza, andriamatoa Jean Omer Berziky, andriamatoa Rasolofonjo Aingo, andriamatoa Zavao Jean-Louis ary andriamatoa Ratsietson Jean-Jacques. Ireo no kandida enina miaraka tamintsika tamin'ity fandarana hoeny avoloty. Isorana asika rehetra tato amin'ity efitrano ity. Ipomba ny kandida tsirairay avy feno fahendrena ny tehaka raha ny ilana an'izany ary dia isorana ihany koa sika rehetra ny atokantrano any mpanaraka ny radio pirenena malagasy sy ny televiziona malagasy. Rampitso amin'ny 10:00 indray kandida enina hafa no miaraka amintsika. Veloma tomboko vavy, mandra-peona tomboko lahy.